ny sary mbola tianao tanteraka androany. Volavolao zay Andriamanitra, aoka tsy endrim-panoherana anatin'ny tsirairay avy. Aoka feno fankatoavana izay rehetra Jesosy. Fa mendrika ianao Andriamanitra, mendrika indrindra ianao. Amin'ny anaranao indray Jesosy, ento indray ity fotoana ity. Aoka ahita ny fahaizanao mitondra indray zahay, tsy amin'ity fotoana ity ihany fa amin'ny androm-piainanay. Aoka tena hatsapany tsirony izany fahaizanao mitondra izany zahay. Fa na inona zavatra avelanao mitranga amin'ny fiainanay, n'inona mety eritreritra sy ketriketrehany Satana any, dia afaka miara-miasa hasoa ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tehaka ho an'ilay tompo. Wow, Jesosy mendrika loatra ianao Andriamanitra. Salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. No vakiantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiantsika amin'ny mpitiavana, vakiantsika amin'ny mpifaliana, amin'ny fomosokatra be ho an'i Jesosy. Raha mbola mety aminao dia mitondra foana baiboly na sokafy ny telefona raha misy an'izany. Fa hafa mihitsy ny tenin'Andriamanitra rehefa ambany masonao, mba tsy herikerika any amin'ny olona sy ny fomba fitenin'ny olona ianao, fa hitodika any amin'Andriamanitra marina. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, nataony Davida, aoka tsy hirehitra amin'ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy. Raza mialina amin'ny mpanao meloka. Fa hodin'izay nafaingana tahaka ny ahitra izy, ka lazy tahaka ny ahi-maitso. Matikian Jehovah ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny ianao izay reny fonao. Ary matikia azy fa ataony tanteraka. Amen. Ndao tsika tehaka ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra matikia Jehovah ianao ka manaova soa dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omena anao izay reny fonao. Dia tsika hiravoravo amin'Andriamanitra, tsy amin'ny zavatra afaka ataony fa aminy mihitsiny. Izy tsy niteny hoe miravoravo amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra, fa miravoravo amin'Andriamanitra. Ny fitodiako amin'Andriamanitra tenany dia hahatonga na anana toepo stable tsara, tsy influencen'ny zavatra avy any ivelany. Dia asaika anao amin'izao fotoana izao raha sitraka ndao tsika hivavaka dia teny Tompo ampianarao hifantoka aminao Andriamanitra, hijery anao mandrakariva, ahitanao amin'ny fotoana rehetra. Rehefa misy zavatra mitranga dia antantena hoe raha Jesosy ny teto dia inona ny zavatra nataony, dia izay no andrasanao, izay no ataonay tsiraray avy koa Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia manandratra ny fonay izahay amin'izao fotoana izao Jesosy. Alleluia. Amin'ny anaranao mpanjaka, eo amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, dia aoka ho hita fa miravoravo aminao ny fonay Jesosy. Ny fanananay ianao dia ampy hitondra fifaliana be amin'ny fiainanay Jesosy. Ny fanananay ianao Andriamanitra dia mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra noho izao rehetra izao Jesosy Kristy. Ny fanananay ianao Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izay rehetra mety nofinofisiny nofinay, mihoatra lavitra noho izay rehetra mety etrentiny fisainanay, mihoatra lavitra noho izay rehetra mety vinavinainay akory Jesosy. Alleluia. Jesosy ianao le tsara indrindra, ianao le kanto indrindra, ianao le mendrika indrindra, ianao le tena hoe tiana indrindra, ary ianao le fihinana isan'andro, ianao le fifaliana vao mifoha maraina. Ny fibanjinana anao Andriamanitra dia loharanony ny finiavana, loharanony fifaliana, loharanony antony mandrisika anay, loharanony fijoroanay, loharanony firavoravon'ny fonay Andriamanitra. Alleluia. Ianao Jesosy irery ihany. Alleluia. No antony izany rehetrarehetra izany Jesosy. Asandrato no vavaka anao dia tena mihitsy Tompo, ianao no antony, tsisy antony hafa Andriamanitra. Ianao no antony, ianao no antony, ianao le mamorona mihitsy, ianao le mity mihitsy, ianao le mahay mitantana be. Rehefa mamaky izay ny teninao hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta vaovao dia mahita hoe hoaiza ny fahaizan'Andriamanitra mitondra, fahaizan'Andriamanitra mifidy, fahaizan'Andriamanitra mamoaka, fahaizan'Andriamanitra mametraka sy miharo sy mita. Jesosy io tsy ho lasa tanja amin'izany ny fiainanay Andriamanitra. Fantatra hoe fa Andriamanitra tsy mba miangatra ianao, fa Andriamanitra marina mandrakariva,
ary nikajinao Andriamanitra dia tsy afaka refesinay amin'ny fisainanay Andriamanitra. Aleloia. Fa ambadika ny zavatra rehetra dia ampianarinao fotsiny izay hoe kaly ny andro dia midika fa alina izay. Fa na ny atoandro arany tamin'ny fotoana nahafatesanao Jesosy Kristy dia afaka misy ny maizina na dia tsy ao anatin'ny loa fizika ary zany Andriamanitra. Ianao mameno zavatra rehetra. Ianao rehefa miteny hoe mitsahatra ny rivotra dia mitsahatra. Tsy hoe teneninao indroa dia tezitra be ianao avy eo. Tsy izay ilay izy Jesosy. Fa ny fahefan'ny teninao mihitsy Andriamanitra no tena mampanaiky an'izao rehetrarehetra zao. Dia androany Andriamanitra miteny ianao dia mbola te hiteny indray izahay hoe mitenena foana Jesosy fa mihaino izahay. Alléluia. Alléluia. Iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny lay mafitaminao fa ianao irery ianao no navity izany. Taverentsika ianao iniranao iny Jesosy. Iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny mafitaminao fa ianao irery iska afatsika tanantsika tao averitsika azo iniranao iny Jesosy. Iniranao iny niaretanao ilay azo fijaliny te mafitaminao fa ianao irery ianao no navity izany. Manompo ny masoko antendrombohitra avy aiza mo ny famonjenahay ilay mpanjakany voninahitra nandony vidiny hoay ny ositra tao Kalvari. Toa hitako ianao voafantsika lelany voanao zay voalefona nosatroantsilo nororainako natao tsinotsinona matioay tao Kalvari. Iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny te mafitaminao fa ianao irery ianao no navity izany.
Jesosy fa androany dia tena tsapanay tokoa Jesosy ny hasarobidiny izany famonjem-panahy zany. Misaotra anao zay Jesosy fa isany mbola velonayna tratran'izao maraina vaovao izao indray. Firifiry moa ny olona Andriamanitra mety natory tamin'iny alina iny fa maraina ny andro dia tsy mifohy intsony fa nefa izay Jesosy dia tena nomenao tombontsoa manoka mbola isany foazonao indray androany. Misaotra Jesosy tena sarobidy loatra eo amin'ny fiainanay ny fisianao Andriamanitra ny fanananay anao tomponay sy mpamonjy anay mankasitraka lalanao fonay Jesosy. Raiso ny dera Jesosy eo, raiso anao ny ady, atolotra eo anao ny fiankohofanay androany Jesosy eo, miankohaka eo anatrehanao tanteraka mombanay rehetra. Hoentinay tompo ny fiankohofany mpakasitrahanay anao androany Jesosy eo. Mahatsiaro izay ny hasarobidy loatra amin'ny famonjenao. Nanay ko tonga nofo ianao Jesosy ho famonjena amin'ny fanahinay tsirairay avy. Mahagaga loatra ianao Jesosy eo. Tsy takatry ny sainay Jesosy eo ny alaliny zany. Hatsaranao zany fohy ny fisainanay Jesosy fa ianao dia fantatray fa maneho mihoatra, misaina mihoatra ary manome mihoatra isanandro. Ampianaro zay Jesosy hibanjina anao mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Ampianaro zay Jesosy hitodika mandrakariva, hibanjina anao hijery anao mandrakariva. Rehefa hanompo ny masonay zay Jesosy dia hitifitra any aminao dia ampitoeranao ty anatinay fifaliana. Ho voarainay ilay fifaliana avy aminao. Ahita amin'ny voninahitra isanandro zay. Ny teninao moa dia milaza fa arakaraka ny ankofanay, arakaraka ny ankofanay ao anatrehanao Jesosy, isaky mitraka izay dia maneho zava-baovao eo amin'ny fiainanay foana ianao. Aleluia. Ka izany mihitsy Tompo mahatonga anay mbola hira androany Jesosy mbola sandratra ny feonay Jesosy ilay famonjena izay nataonao famonjena anay tsirairay avy Tompo, ilay sakrifisy Andriamanitra tena hisaoranay anao zany. Misaotra Jesosy malalo. Asandrato ny feonao androany. Inirana winni ilay niaretanao, ilay azo fijaliany dia mafitaminao fa ianao irery ihany, ianao ihany no navity mendrika ny tery anao Jesosy. Mendrika ny tera, mendrika ny tera, mendrika ny ada, mendrika ny ada, mendrika ny saotra, mendrika ny saotra, mendrika loatra ianao Jesosy, mendrika loatra ianao. Raiso ny dera, raiso ny anja, raiso ny saotra, ilay Tompo ny Tompo. Androany dao tena sokafantsika amin'ny fontsika androany. Aiza variana mijery fotsiny aty anoloana ianao androany fa tena ataovy tena fotoana miavaka ty fotoana androany ity. Sokafo ny fonao androany dia asandrato ilay fahamendrehana ambony indrindra ho an'ilay mpanjaka atsika. Asandrato ny mahizy azy an'Andriamanitra androany. Sokafo ny vavanao, sokafo ny fonao, ny fanahinao, sokafo momba anao rehetra androany dia raiso ny tenin'Andriamanitra
sandrato mivavaka ao oento ny fifantohanao tena oento atao anatrehan'Andriamanitra androany aiza mifantoka ny any ivelany androany fa tena oento ny fifantohanao androany mifatoha ao amin'ilay tenin'Andriamanitra anao mifatoha ao amin'ilay dingana tian'Andriamanitra hitondranantsika tsirairay avy indray tsika androany teneny Jesosy hoe sakafo ny foko Andriamanitra sakafo masim-panahiko Andriamanitra sakafo ny sofim-panahiko Andriamanitra aoka tsy ho veromainty fotoana androany ity Jesosy aoka tena hokion-dalana indray hifankahitanay amin'ilay teninao hifankahitanay Jesosy amin'ilay dingana tianao hitondrana ny fiainanay androany ka ninona Jesosy mety varavarana mihidy rehetra androany tenao afaka ny hanokatra an'izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy asandrato ny feonao androany asandrato ilay tompo sy mpanjaka androany asandrato mivavaka ao Jesosy androany dia mangetaheta lalina anao ny fanahinay tsirairay avy maniry anao nofinay Jesosy ianao mihitsy no ilainay tompo ianao mihitsy Jesosy no andrasanay androany milanao fiainanay tompo milanao mombanay rehetrarehetra androany Jesosy fenoy tanteraka anao zay oka ianao no ameno an'ity toeranyity ameno ny olonao tsirairay avy oka mifanahinao Jesosy no ameno tanteraka an'izao toeran'izao oka mifanahinao tompo anampy anay tsirairay avy indray androany afahanay mifankahita amin'ny teninao Jesosy oka hokion-dalana indray ity androany ity Jesosy anovana ny tantaram-piainanay tsirairay avy eny mety tsy eo materialy any zany tsy eo amin'ny nofinay fa indrindrindrindra Jesosy ny ara-panahinay tsirairay avy aoka hisokatra izay Jesosy androany tsy handeha ao amin'ny nofinay fa tena hotaria amin'ny fanahinao indray androany Jesosy sakafo tompo ny masonay sakafo ny masom-panahinay Jesosy mba hahitanao zay diovy ny fonay Jesosy diovy ny fonay tsirairay avy androany araka ny tenao hoe izay madio am-po ihany hahitanao diovy ny fonay tsirairay avy Jesosy androany aoka diovinao zay Jesosy aoka ny ranao soa zay teny Kalvaria Jesosy andio anay tsirairay avy androany aoka mba tena ho fotsy mangatrakatsaka indray zay manoloana ny seza fiandriananao androany Jesosy dia ahitanao zay tompo ahitanao sy mivoninahitra ao eto zay aleluia misaotra Jesosy marary misaotra Jesosy misaotra 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 Jesosy misaotra Jesosy mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny dery anao mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny dery anao mendrika ny dery anao Yeah.
Je m'assinasi, je wanzeli, miankukamina, manatitranisa, chobuninaye chanulo, nizanakuja, menjekyainjinjina. Magic and Yanoni avi ni Zava-pahahy Magic and eternal andao niple satroboninahitra ao amin'ilay tompontompontsika. Je m'assinasi, je wanzeli, miankukamina, manatitra ni satroboninahitra anolona Jesosy mendrika indrindrina, mendrika Jesosy mendrika indrindrina, mendrika kalazaina ny anarana, ianao no niavily zavatra rehetra, ianao natoy izao mendrika kalazaina ianao, mendrika indrindrinao, mendrika indrindrinao, ianao no niavily ny zavatra rehetra, mendrika mendrika ianao Jesosy.
Jesosy ny fiankofa pakasitrana androany Jesosy rezo fiankofanay Jesosy painao lay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ny tsara indrindra nataonao teo aminay tsirairay avy mankasitraka anao zay Jesosy misaotra anao zay androany zay Jesosy dia aneo ny fiankofanay eto anatrehanao Jesosy fa miankina tanteraka aminao zay Jesosy anao tahaka anjero zay androany Jesosy efa le tsisy fanantenana intsony mihitsy izy Jesosy dia tany aminao rery ny fanantenana androany zay Jesosy dia any aminao koa ny fanantenana tsirairay avy androany fantatray Jesosy fa ianao lay tsy manary anay mandrakizay ary eo aminao dia afaka ny farana ny zavatra rehetra. Halleluja. Misaotra Jesosy tianainao Tompo tikanao Tompo tsy mba mafoy ay famidramponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy ho iraiky ny hatsaranao tikanao Tompo tsy mba mafoy ay famidramponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy ho iraiky ny hatsaranao matoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy ho iraiky ny hatsaranao matoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy ho iraiky ny hatsaranao tiako ny feonao Jesosy tiako ny feonao mitondra ay mamaky ny afo nanatialinazy akaiky ay indritranao fantatro fianao no raiko sisakaizako Jesosy iraiky ny hatsaranao matoky anao Tompo teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao
loatra ianao Jesosy Senao ai fa tsara loatra Isakini fufuna kutumbwa Tsarina Asewa notpona tumbwa Fatsariana Tsariana Tsesasya Jesosy miaraka aminao tianay Jesosy ny toeranao tianay ny ampiasainao tianay ny hoentinao Jesosy naiza tompo anaraka anao zay Jesosy itisy anompo anao amin'ny fonay rehetra amin'ny herinay rehetra amin'ny fanahinay rehetra Jesosy androany oh Jesosy raisy ny tena Jesosy samy hitahitaponay androany Jesosy itisy anompo anao anaja anao ametraka anao amin'ilay toerana tsara indrindra ilay mendrika anao Jesosy misaotra Jesosy tianay loatra anao Jesosy maminay tompo miaraka aminao tsisy toerana tsara naizanaiza ninina Jesosy ny eo anilanao rery ihany mapety anay tsirairay avy tianay safidy zay niaraka aminao tianay miaraka aminao tianay tompo ny anaradianao hitoetra any amin'ilay toerana efa namboarinao anay Jesosy zany fotoana zany tompo zany fotoana zany Jesosy zany endrasanay fatratra tompo zany tompo ny katsahanay ety amin'izao tontolo izao ety fa tena tianay miaraka aminao tiako miaraka aminao
mitondranao ahy tiako miaraka aminao Jesosy fa ianao no miantso ahy alefaso asandrato ny feonao androany ambarao fa tianao miaraka amin'ny Jesosy aiza atao io olitra fotsiny le izy fa tena loara vao anatin'ny lalo fonao fa tena zay mihitsy ny safidinao androany dia nitoetra eo anilan'ilay mpahary atsika tiako Jesosy tenao ny miaraka aminao Jesosy ianao no miantso Jesosy ka isafidy aho nitoetra ho aminao eo aminao no matsaray Jesosy fa ianao no nividy ahy satria Jesosy miaraka aminao Jesosy feo aminao no matsaray isafidy aho nitoetra anilanao Jesosy feo aminao no mampity ahy feo aminao ianao no nividy ahy. Halleluja, halleluja. Halleluja. Asiorakoraka mafy tsara moa amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Fantatrareo ve ny Hasarobidiny zany hoe eo akianja ndray andro zany. Izy ny Baiboly hoe tsara lavitra noho ny arivo-taona. Amen. Rehefa ianao mifankahita amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy tena renao mihitsy hoe mikasika ray segondra anova zavatra mandritra ny arivo-taona eo amin'ny fiainanao. Mila tsapantsika fa ny antony tokana tongavantsika eto iombona amin'ilay tokana eo amin'ny seza fiandrianana. Ilay mahay mamadika ny trano vorona ho tonga seza hitoerana eo am-bavahady. Ndao tsika ity an-tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny taninao dia makasitrany mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy androany maraina izay tonga eto izay akasitraka anao. Tia hitanao mifanatrika izay. Tia hiona tanteraka am-po aminao ilay Andriamanitra. Tianay maminay sady mpanjakanay. Tombo Jesosy eo. Aoka ny fanjakanao ho tafatoetra mandrakizay. Ho tonga neny fanjakanao. Sy nona ny fahamarinanao androany maraina. Fa sambatra zay nona mangetahita ny fahamarinana. Fa izy no fikisana. Mitenena Jehova ao. Miaino ny mpanomponao amin'ny
anaran Jesosy. Amen. Dao tsika ity tanana maveo an'Andriamanitra. Korakoraka maveo any tompo e. Maza ho toerana tompo. Halleluja. Tsy toriteny lava be androany fampatsiaro anao zavatra misimisy ny amin'ny hasarobidin'ny ara-panahy eo anatren'Andriamanitra. Ny otra lavitra no zavatra sarobidy rehetra everinao fa mahasoa eo amin'ny fiainana. Anao ne dia nahitra antsika eo anatin'ny fotoana fohy fa ny fanalahidy ngeza be rehetra hiazonana antsika ao amin'ny fiainana sy voninahitra dia misy ifandraisany indrindraindrindra amin'ny fanekentsika ametraka ny lanjany ara-panahy ho ambony lavitra sy mihoatra noho zavatra rehetra. Rahatsika omaly fa ny zavatra ilainao eo amin'ny fiainana dia tena mila miona amin'Andriamanitra ianao. Ny atao hoe olona miona amin'Andriamanitra tsy hoe akory hoe tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia hiany tenin'Andriamanitra, fa misy contact ifandraisanao amin'ilay fanatrehana mba hatonga an'ilay izy ho tonga fanotronana. Ny fanatrehana sy fanotronana tsy mitovy. Ny fanatrehana présence, fanotronana assistance. Zany hoe Andriamanitra eo rehefa manatrika izy, fa rehefa mietsika izy manampy anao dia zay le tao hoe manotrona anao izy. Ka androany maraina tsy hoe fitaom-panatrehana fotsiny fa fitaom-panotronana. Ataovy amen moa e. Halleluja. Fantatsika tsara teo am-bavahady nisy tantarany trango malina finaritra be. Andiam-bahoaka andeha andevina, andiam-bahoaka hitondra fiainana. Ny anankiray niaraka an'i Jesosy hiditry ny tanàna mpanjaka amin'ny voninahitra, ny anankiray andeha hivoaka ny tanàna vontom-pahoriana andevina ny zanany lahtokana. Le lahtokana andeha ho alevina hivoaka ny tanàna, le lahtokan'Andriamanitra hiditra hitondra fiainana hiditry ny tanàna. Le ray efa manana salama iorenana, fa le anankiray tsy salama alevina. Ao tsara tsika teo am-bavahady ny rendez-vous en contact na fifandraisana nisy teo fiainana sy fahafatesana. Fa za tetehany aminao, tetehany amintsika Andriamanitra hoe rehefa mifandona ny fiainana sy ny fahafatesana, resy foana ny fahafatesana. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra, nandalo Jesosy. Dia rehefa nandalo Jesosy dia zao le faty mitsotra fa tsy mipetraka, le andeha ho alevina mahitsy. Rehefa ianao zany matory ny lanjaina, maty ianao zany. Fa rehefa ianao mipetraka ny lanjaina, mpanjaka ianao zany. Nitendrena ny tranovorona, mipetraka le maty, satria Jesosy hoe miarena. Le izy tsy napetraka amin'ny tany le fandanjana. Le olona tsy andana mipetraka ery amin'ny sisiny fa avela hoetony maty. Fa izy Jesosy hoe mijanona fotsiny, cortège najanony Jesosy. Mbola eo ampilanjana soa matsara. Dia Jesosy hoe miarena amin'izay. Zany hoe le andeha ho alevina ho alaim-baraka, fa vitany aminy any napetraka Jesosy ny tonga mpanjaka lanjaina nody tsy nahareteka ho an'Andriamanitra. Transformation misy eo ny fiainanao androany hovaina ho tonga tsara lavitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ray segondra. Rehefa Andriamanitra ny tena anao an'io, ray segondra ny anaovany an'io. Dikan'izay tsy problema amin'Andriamanitra hoe avy aiza ianao no aiza. Fa ny zavatra azo antoka fotsiny androany maraina, tsy tonga ifampijery tsika androany, fa tonga eona amin'Andriamanitra tsika androany. Fionan'Andriamanitra mandeha afaka hamadika vovoka tonga olombelona, afaka hamadika ny findanjam-pahafatesana tonga fandanjam-panjaka. Ka le izy ny dingana misy ny voninahitra, mianga avy eo amin'ny fahafambaraka sy fampiteny, zavatra anankiray ihany, fanatrehan'Andriamanitra. Niora tamin'Andriamanitra marina venao. Ataovy azo antoka fa ny ara-panahy dia mahazo aina. Andriamanitra dia mahazo aina miombona aminao ao amin'ny tontolo ara-panahy satria Andriamanitra dia fanahy. Tsy hivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ahoana fipetraka ilay izy? Mila fantatsika ry havana fa ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Midika tsy afa-misaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Fa mahazo aina ny herin'Andriamanitra anefa izay zavatra mihoatra noho ny fahatakaratsika. Rehefa omentsika lanja ny fitoerantsika ao amin'ny ara-panahy
ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika ny olona rehetra averiko indray tian'Andriamanitra daholo. Niza tian'Andriamanitra, toy izao mitiavan'Andriamanitra, an'izao tontolo zao no tian'Andriamanitra. Tsisy olona tsy tian'Andriamanitra zany. Very Andriamanitra raha very ny anankiray amintsika satria tsisy kopy mitovy aminao tsony eto ambony tany na firy miliara aza anisan'ny olona. Noho izany ny fisina hoe eto tany dia sarobidy amin'Andriamanitra satria la endrika Andriamanitra tsisy itovizany amin'ny endrika itovizan'Andriamanitra amin'ny hafa. Zany hoe ny endrik'Andriamanitra zany le endrikao tsisy itovizanao amin'ny hafa io, ianao manokana dia manana ny endrik'Andriamanitra hitafianao mihoatra noho ny hafa. Amen sa tsy amen? Noho izany Andriamanitra tsy te ho very ny rehetra izy raha very ianao. Zay no natonga azy na ianao rery azy teto an-tany mbola maty ohatr'ireny ihany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjy ianao. Ataovy eo am-ponao ty teny ty sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Inona ny tena antony natongavan Jesosy? Natongavan Jesosy voalohany dia hamonjy ny fanahintsika, hitondra ny fiainan'Andriamanitra ho ao anatintsika. Zay ny sarobidin'ny communion. Ny communion na ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia mametraka ny lanja ny sy ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao ho ambony sy mihoatra noho ny fiainana hafa rehetra. Ahoana misehoan'ilay izy? Andriamanitra dia te hiombona amintsika lalina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zany no mahatonga azy nanositra antsika. Zany no mahatonga azy nanome ny heriny ao anatintsika. Tadio fa ny responsable na ny tompona andraikitry ny ositra dia Andriamanitra. Ny hetsiky ny ositra Andriamanitra dia mahazo aina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray afaka amelatra ny kapasiteny ara-panahy hifanaraka amin'ny révélation ny fanambarana izay omen'Andriamanitra azy. Zany ny rôle sarobidy indrindra ananany révélation, ny andraikitra ananany révélation na ny fanambarana avy amin'ny ten'Andriamanitra dia ny amelarana anao anana vision, fomba fijery mahatamanan'Andriamanitra sy mampahazo aina azy. Zany hoe ny fanamasina manomana antsika amin'ny alalan'ny ositra izay nomeny ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko faharoa andimy fito amby roapolo, izay mampianatra antsika ny marina, ny fahamarinana momba an'Andriamanitra, mamelatra ny ao anatintsika anana n'ilay dingana na dimension ampahazoaina amin'ny fanamasina na amin'ny fomba fampiasany antsika na amin'ny fomba irany amintsika mampahazo aina azy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mahazo aina Andriamanitra dia afaka misetrasetra le herin'Andriamanitra. Tadio fa io herin'Andriamanitra ao anatinao io afaka nivaka sy hitondra amin'ny fiainanao mihoatra noho ny dingana ara-pinoana misy ianao. Fa mila fotsiny ianao manaiky andray an'ilay fahamarinana omeny amin'ny alalan'ny révélation na fanambarana, amelatra amin'ny fomba fijerinao ahita izay hitan'Andriamanitra sy azo aina ny sain'i Kristy, isaina tahaka an'i Kristy miatrika ady. Alleluia! Hitanareo ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainana zany misy fototra ara-panahy iorenana daholo. Noho izany tadio rehefa tsy zakan'ilay teniny ao anatinao iaina ny toetra n'Andriamanitra. Jereo tsara vokatry ny fanahy mampahazo aina azy. Rehefa tafatoetra ny vokatry ny fanahy dia manam-pahendrena ianao na ny fomba fisainanao na ny fomba fiteninao na ny fomba fietreretanao na ny fomba fihevitrao sy fijerivanao zavatra anankiray. Tiako ry havana manaitra antsika tsara avy androany maraina fa ny fahafapo amin'Andriamanitra dia tsy hoe isika mahazo izay ilaintsika eto amin'ity tany ity, fa isika miaina amin'izay tian'Andriamanitra sy ny fitarian'Andriamanitra arak'izay tiany sy antom-pisiny ilany antsika eto amin'ity tany ity. Ao ve tsika rehefa ao anatin'izay maridrefy izay ny fomba fijerinao sy ny fisainanao dia zao anana etaeta iainao an'Andriamanitra mihoatra ianao noho ny fiainon'olona. Satria ny fampianarana omeny dia manomana anao mba olona hifantsona anankiray afaka hisetrasetrany amin'ny fahafenona anehono ny fahatsarana. Hitarafana amin'ny toetra, hitarafana amin'ny fanao, fa velona Jesosy. Amen sa tsy amen? Ditantsika amin'izay ny zavatra tiako hozaraina androany, ny zavatra tiako hozaraina androany dia tsotra. Inona ary ny fomba hoentin'Andriamanitra na tanterahana an'izany? Tsotra le izy. Zareo ny tantara-piainan'i Petera. Petera dia fantatsika tsara fa olona anankiray izy izay tena nahita ny fankasitrahan'Andriamanitra ihany koa.
mety eo ny adaladala kely Petera am'le hoe izy mety ny teny hoe tsy anjoanao zany am'izay fihetsepo sy ny fitiavany any tompo ka nanitsin'Andriamanitra azo devoly tampoka teo nefa mivoateo a nazo hoe tsy nofa mandranona nampitenenao an'izany fa ny fanahy ndraiky izay ny an-danitra tsy jerintsika am'izay côté zay fa zavatra anankiray ny tiako ho azavaina kely androany momba amin'ny Petera. Petera dia nanana toetra anankiray mahafatifaty kely. Ino ny toetra anankiray mahafatifaty kely teo amin'ny fiainan'ny Petera io? Petera dia manana vision goavana na dia tsotra aza ny asany amam-panarato azy. Ny araton'ny Petera dia lehibe lavitra noho ny Andry Jaona sy ny namany. Ao vetsika. Fa ny araton'ny Petera ngeza be. Dia nisy lakana ozy izy ny Baiboly teo. Lasa hoe jerentsika kely amin'ny boky Lioka toko 5 Tao jerentsika kely Lioka toko 5 mba tonga antsika tena hoe hijery tsara n'ilay zavatra tian'Andriamanitra tenena amin'ny boky Lioka toko 5. Lioka toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 mihitsy misy an'ilay izy. Fa hijery ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihy ny Genesareta Jesosy ary nita sambo kely roa nijanona teo izy roa ny hitany teo tsisy ny farihy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny ratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izy maninona izy niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona dia nangataka taminy izy ataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Petera mandrosoa milalina kokoa dia latsaony aratonareo azahoana zandrano fa sy molana manka nanao hoe tompoko mandritry ny alina nefa nikirizana ihany nefa tsy nahazona inanino izay kanefa ny amitenao dia latsaka ihany ny arato ary rehefa nataony zany dia nahazo zandrano be dehibe izy ka efa nisy tritra ny aratony ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy reny ary nifenina ny sambokely roa ka efa saky niletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izy zany dia niankohaka tamin'ny tongo Jesosy ka anao tompoko miala amiko fa olomeloko hatreo. Hitanareo eto tsisy resaka mihitsy ny tahorinan'ny fanaratovana ny teny Jesosy hoe zarao fa tsy ampy anao fa tsy ombony lakanao. Fa Petera ny tonga dia nanana fo nanatsika ny namany. Andriamanitra zany tsy adala amin'ny fidy olona anankiray fa mialohan'ny idirany eo mijery izy aloha ohatra n'iza ny vision ny olona eo. Manana vision ampandroso ny tenany izy sa ampandroso ny hafa. Azonareo le miara-miasa amin'Andriamanitra. Andriamanitra ianao vao mamelatra rato eo ampanjairana zany dia afa jerevan'Andriamanitra ny toemponao. Fanjairany olona be fanahiana sa velatra ho an'ny maro. Eo ampanjairana arato. Roa ny hitany teo fa Petera ny idirany fa manizy ny fidy amin'ny Petera hitan'le fo ao anaty. Misy kalitaona toetra misarika amin'ny fifantohan'Andriamanitra ho any aminao. Toetra no misarika an'Andriamanitra fa tsy fahavonona na hanompo. Zao ho averiko arivo eto amin'ity alitary ity zany mandram-piovanao sy ionanao amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Tsy leo mihitsy satria tiako iona amin'i Jesosy ianao. Ozy Jesosy alatsao ny aratonao na fenatra Jesosy Petera le arato ny sitominy avy any feno le izy dia vao feno le izy tsy niteny izy hoe aloha tsika izy afaka nanao an'izany izy aloha aloha etiko any amorony aloha dia voakako reno sisa fa tsy tezara fa teo anaty lakana ihany tonga dia nanatsika izy avy te anontany ianao misy vision amponao apetraka Andriamanitra amin'ny fotoana isehon'le fipoahana ny saina venao ao anaty mba hiantso ny namanao hoe avy fantahina ohatran'ny Petera. Le izy tsy hoe tanareo maratsy ny toetra dia zao rehefa io fo io manakana anao dia zao lasa tsy mifankahita amin'le exploit tian'Andriamanitra atao ianao. Andriamanitra ny Andriamanitra ny exploit za tsy mitory fitahiny eto androany tsy noho ny antony mba azahoana zandrano be dehibe fa ny fototry ny fivoaranao amin'ny fiainana nanita maso azy dia misy fototra ara-panahy zay no antony le communion. Le communion tsy hoe mofoanina sy ranom-boloboka sotroina fa ny ananao fahatsapana ny lanja ny fahatsiarova ny fitiavan'Andriamanitra zay mahaliana azy ho eo amin'ny fiainanao hitaratra ny mombanao. Halleloja. Mba hatonga azy hanaraka anao sy hanotrona anao. Hitanareo eto tsisy resaka mihitsy fandreasen-dahatra avy amin'i Jesosy hoe andana zareo fa be loatra nomeko anao
fa ozy izy Petera, ory zalahy ambiety aviety tonga dia maika be daholo le namana rehetra hoay nandritry ny alina kosa efa samy tsy nahazo maniaraka teo samy maina teo ve fa laoranga ho avoaka daholo ny ato dia ho zaraina. Halleluja, halleluja. Io tsy azo amboarina, tsy azo namboarina. Tsy mijoro eto dia miteny efa nanako zany, fa Andriamanitra mahita raha tena nanako zany na tsy nanako. Ve zany tsatsa fa rehefa izay ny omponao mijoro Andriamanitra tonga dia mijery lavitra. Izy anie mahita ny farany rehetra amin'ny voalohany, izy mamantatra izay mbola tsy natao akory. Voanomboka ianao dia efa any amin'ny omega izy, ary izay ny mahatsara n'Andriamanitra. Manam-paharetana izy hamolavolatsika ialan'ilay fitaizana tranainy varavarana fahagola tany amin'ny lasa, mba hahafahan'ny mpanjaka ny voninahitra miditra sy mamboatra anao. Halleluja, ho tonga fantsopahavokarana. Fa rehefa eo Andriamanitra na varavarana raha mitatra. Halleluja. Zany no mahatonga antsika rehefa manamboatra trano ianao ka teny ianao manao planiny, aza atao kelikely le vavahady, fa manana vision, fa tsy fiara kely niditra eo, fa semi-remorque niditra eo. Enolo izy tsy afaka nananao izay mentalité zay ao anatinao, tena tsy volena izy fa ao anaty ao. Raha toa ka tsy manaiky ianao ny fakahita amin'Andriamanitra, amin'ilay tena mahizy azy, manorona n'ilay foto-tara-panahy iorenana, mampahazo aina n'Andriamanitra. Andriamanitra ngeza izy rehefa misaina tsy ohatran'ny olona misaina. Hitrito nefa nahazo promotion hatramin'le vatapaty, lasa trône miona amin'ny ombavady. Grand ranga Jesosy, grand Jesosy, lehibe izy, tsy tansaina pesipesenina mihitsy zany hoe fa aiza manao zany. Miditra teo mpanjaka amin'ny voninahitra. Davida nampahitana fa Jesosy miaina an'ilay izy. Ka misy olona ampahitana fa misy olona miaina an'ilay izy. Misy zavatra asain'Andriamanitra teny amin'ny mpaminany, fa misy zavatra asain'Andriamanitra tarafany eo amin'ny fiainan'ny olona zay arak'izay nylazay mpaminany. Ka izy ny tianao ampahitana sa miaina? Va io fo ary to amin'ny fon'olo ny taninao kavanana ny fokomba omorana. Dao mihitsy sika hitsangana ianao jery atrika tsara. Tony any zazakely tsotra sady marina, tsy mialona tsy maditra, fa manao ny sitraka. Tsy mialona tsy maditra, fa manao ny sitraka. Halleluja. Mahazo toerana toko misaotra nareo manaiky mitsangana. Ny fanomponan'Andriamanitra dia mora manompo an'Andriamanitra. Rehefa manaiky mora anarin'Andriamanitra sy tairin'Andriamanitra ianao, mahazo aina be mihitsy Jesosy rehefa mora tarehany ianao sy manaiky hoentiny. Ny sekreko mamotika ny tenako isan'andro anatren'Andriamanitra mba hatonga ny foko toy ny zaza mora tarehana. Io sainio mahatonga anao tsy anaiky zavatra be dia be amina karazana prinsipa mipetrapetraka be mihitsy. Ty tsy maintsy zao dia tsy maintsy zao, fa raha tsy zao dia tsy ty, dia tsy ty, dia tsy ty, fa ahoana kosa ny ty dia maninona ny ato. Ny anahy tompoko hitsoroko vavolombelona fa efa fitsoroko zany rehetra zany. Fa tia metraka fotsiny aho hoe tareo aho dia ho eto inona ny tianao, aiza ny tianao hitondran'Andriamanitra. Fa mandrak'androany
mbola tsy nisy fotoana anakiraika nampahory fahagagana mety gaga nareo fa tsy ory fahagagana zany tsy ory eto fa tsy ory mirakilako tsy ory mihitsy fo maraina misy zavatra tokony hovahana omaly sokatra ho azy mivaravarana tonga dia mety dia gaga zavatra mitovy amin'izay nylalovako mety mitranga ho fiainan'ny hafa fa hitako mipopopoka be mihitsy mitona lohany makary mananina mangana mihitsy hatramin'ny atoka mbola tsisy an'ilay solution ny anefa ny ohatry ny amorain'Andriamanitra zany dia manontany fa ahoana Andriamanitra satria tsy miankina le izy amin'ilay Andriamanitra fa miankina le izy amin'ilay toe-pon'olona mora manaiky sy tarihan'Andriamanitra indraindray mety adinosika fa le nohatra ny zazazaza iny ohatra ny kely ao anatin'iny mahazo aina fahalebiazany io zavatra toriko ireo dia tiako anairana antsika hoe ohatra izany Andriamanitra rehefa mitazana ny olona ny fisainan'Andriamanitra tena tsy fisainan'ny olona mihitsy ary ny fahendren'Andriamanitra tsy fahendren'ny olona fa matetika izay heverin'ny olona fa fahadalàna ny fahendrena amin'Andriamanitra fahadalàna amin'inona moa zany ohatra ny hoe malemy loatra aiza kosa dia izany trop be zany tsy vitan'ny olona zany vita zany matoa Jesosy miteny hoe mandeha fera dia hatramin'ny ovina misy izy tamin'ny Petera 7:77 mamela heloka isan'andro fa tsy ao anatin'ny 2 volana kota isan'andro misy mana fotoana amin'ny enina avelao izy amin'ny enina sy 5 halleluja halleluja ianao zay mahatonga ny anjely namangy an'i Cornelio fosy izy le anjely tamin'ny Cornelio misy zavatra vitako manaitra anao tokony eo amin'ny Petera fa za tsy mahavita manao batisa anao satria za tsy nandray an'i Jesosy zay nanako ihany ny afaka zaraiko na anjely raha zany tonga dia manaiky misy fatrana révélation tsy azo nidirana satria tsy nomena azy dia ozy izy manaitra ny Petera azoko atao satria afaka mampatsiaro azy amin'ny vision azy zao fa misy rendez-vous tokony onana aminao satria mila vitaina maika ny famonjenareo menakavy ato ry Cornelio nampilaza fotsiny ny anjely fa misy zavatra tsy azony atao Petera ny lasa tsy maintsy niona tamin'ny Cornelio nanao batisa azy nandraisan'izy menakavy tao ny famonjena satria ny famonjena tsy anjely nizara azy tsy anjely no vonjeny Jesosy anjely tsy afaka mandray Jesosy hoe raisiko Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana noho zany izay olona tsy manana Jesosy tsy afaka izarany Jesosy ny anjely tsy afaka mizarany Jesosy tsy maintsy mila an'ny Petera satria Petera olona iraha namonjy ny olona ka ny ministeran'ny anjely sy ny olona tsy mitovy ny olona manatanteraka ny fizaram-pamonjena fa ny anjely manompo ny olona amin'ny fanatanterahana ny asa famonjena mijoro izy ho messager fotsiny fa tsy nanaiky izy anatanteraka ny hoe prêche sy ny sisa toroteny tsisy azy ny atao tondra fotsiny izy manaitra fa mizara n'ilay famonjena sy manome an' Jesosy tsy maintsy Petera inona ny tia baiboly ho tenenina mila mifandray amin'ny lanitra ny tany amin'ny fanatanterahana zay apetiny momba tsika iray manontolo zay misy fototra ara-panahy tsy maintsy haingana ny zavatra rehetra tsy maintsy miaingy ao amin'ny ara-panahy avokoa tsy maintsy ao amin'ny ara-panahy tsy zavatra mandehandeha ho azy zany misy fototra ara-panahy tsy maintsy haingana ndao tsika ijerikely tantaram-piainan'ny olona anankiray io olona io dia atao hoe Paoly apôstôly no anarany ny fionan'ny Jesosy tamin'ny Paoly koa Jesosy niona taminy fony izy mbola Saoly teo ambonin'ny soavaly andeneny zay ny kristianina miaraka amin'ny sabatra fa Jesosy tsy nandresy lahatra ny Paoly mihitsy hoe manompo azy tsy maintsy Ananiasy aloha nondrahana naniraka Ananiasy Jesosy zany hoe na Jesosy tenany aza tsy afaka hampandray ny tenany amin'ny olona fa miandro komandy avy any ambavany Ananiasy mandraisan'ny Paoly azy satria Andriamanitra tsy maintsy mirespekte izy manaja izy le teniny hoe ho an'ny olona ny fahefam-panapahana fa ny fanahy
dia tsy maintsy manaiky ny safidin'ny olona mba hafantatra ny lanja ny safidinao fa ambony lavitra no ny fidiran'ny fanamasina sy ny fidiran'ny devoly. Zay no mahatonga ny devoly lalovony le safidy mba tsy handray fanapahan-kevitra ianao, satria zay tsy handraisanao fanapahan-kevitra dia tsy marina aminao. Alalao ny fomba fijerinao, mandraisa safidy tsara ifanaraka amin'izay révélation voarainao dia azoaina ny fanamasina hitondranao. Halleluja. Ahoana miseho an'ilay izy? Ny feonan'ny Saoly tamin'i Jesosy dia zao, fahafantarantsika ny Jesosy dia ao anaty Baiboly dia mpampahiratra ny jamba. Fa Saoly lay mahiratra najambaina. Dia ahoana ary ilay fampianarana hoe tsy avy amin'ny Jesosy ny fahajambana fa avy amin'ny devoly. Nefa Saoly azy najambaina vao nampahiratana. Tsy devoly nampajambany Saoly Jesosy. Mafantatrareo tian'Andriamanitra ho ahitsy ny ara-panahy Saoly ho tonga Paoly. Dia zao nitoky loatra Paoly tamin'ny fahalalana, tamin'ny fahendrena, tamin'ny maha izy azy, tamin'ny convictiony hoe ny azy ny marina. Fa reto kristiana reto tsisy fahamarinana kely azy ny zavatra iainany. Manilingelina ny olona tsino an'Andriamanitra reto fa mamily lalany amin'izany sekta nazarianina natao hoe Jesosy avy any Nazarety zany. Noho izany tsy maintsy ampanginindreo, ary ny fomba fampanginandreo tsy misy hevitra raha tsy amin'ny alalan'ny herisetra sy fampiororona amin'izay. Noho izany nyaingy Saoly niaraka tamin'ny fony feno fitiavana an'Andriamanitra hoe diso lalina ny kristianina, taingana soavaly izy, mahita raha amiko nareo androany, raha tsy misy tapadoana koroa eo tsy angina io. Niaingy izy niaraka tamin'le fandraisan-dahatra mihitsy, tsy izy mihitsy ilay izy nankala be. Raha ohatra zany ka vao niala tany amin'ny sinagoga izy naseho amin'ny dessin animé dia misy an'le ohatran'le donaka ireny, dia eto zany tonga dia misy an'le manao ohatran'izao ireny. Niaingy mahita raha nareo androany. Tsy mampaninona fa mety manana ny antony fandresan-dahany manokana izy akahala ny olon'Andriamanitra. Fosy Jesosy zao kalme nareo ry kristianina. Fa rehefa ianao manompo an'Andriamanitra tsy tokony hiasa saina ianao iza no manohatra anao, fa rehefa mijoro anao position-ny olona makatosy manaikotariana tarihan'i Jesosy ny fanahiny zavatra hitranga, Jesosy mahay manakana ny mpakaly eny an-dalana mba ho tonga sakaizanao. Ary eto no nahitako hoe mivavahanareo ao mangingina ao amin'ny fahavalonareo, fa arakaraka ny anehoanareo fitiavana ho an'izay manenjika anareo. Tsy voatery le manenjika aneo makala bêtement fotsiny izy, fa mety misy fahatakarana tsy ananany mahatonga azy misokatra ao anatina fitsarana diso anohatra anao, fa tsy voatery ho ratsy le izy aloha voalohany. Ny Saoly zany zao tsy faharatsiana eto fa fahasarotam-piarina amin'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra tsisy afaka hanapirofo ny fandresan-dahatra Saoly hanova azy ho Paoly raha tsy Andriamanitra rery. Mijoro Andriamanitra dia zao no nataon'i Jesosy. Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Dia ozy izy Saoly, zanga manenjika anao, manenjika andretsy kristianina ndretsy a. Zany Jesosy, tonga to Jesosy zany manao présentation Jesosy, zany Jesosy zay enjenao. Tonga dia nidaraboka dia jamba. Ny tompo no nijoro namangy zay tsy tiany kristianina. Ny tompo koa no hijoro amangy zay tsy tianao. Reny mpakahalan'ny kristianisme reny dia tadidio tsy noho ianao fa le momba anao tahaka ny Saoly no vainao tonga Paoly koa. Izy no hijoro vavolombelona fa miaraka aminao tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Sainy fa niherin'ny Saoly tamin'izy mbola Paoly tamin'izy mbola Saoly, niaraka tamin'ny voninahiny, niaraka tamin'ny fahefanana nanjary nataon'Andriamanitra niankina tamin'ny Ananiasy amerenana azy indray amin'ny loniny. Ananiasy le tsy tiana satria lehibe niaraka taon'ny apôstôly tao, membre de bureau fondateur tao, niaraka tamin'ny Petera ry Ananiasy, miaraka tamin'ireo ekipany kristiana tsara avy tany Jerosalema. Avy eo Ananiasy lefa niafina, anisan'le niafina tany amin'izay misy azy. Zao tsy te hita ny tavan'ny Paoly,
satria na Ananias ary ny tenin'Andriamanitra ndana fa misy lehilahy atao hoe Saul avy any Tarsisy za tsy hoany fantatro ny lazan'izany olona. Andriamanitra ve mivaliana ohatra nefa Andriamanitra miresaka aminao maniraka anao fa mafy be ny tao atry Ananias an'le izy fosy izy Andriamanitra efa voalamiko ny resaka voapasiko any do fa tsy ataovy mitsivalana ny dobolenina Alleluia. Efa vita ny resaka rehefa ny grand no miteny manekenao na tsy ekeny sainao azy. Hitanareo amin'izay zay le maratsy ianao zatra miaino zay ao am-ponao hoe tiany mety. Misy zavatra ny ane tian'Andriamanitra namboarinao satria tiany hoentina ny amin'ny ara-panahinao fa tsy fahatsarana ivelany intsony. Aza miezaky ny ametraka ho tsara ivelany fa mety azo volavolany iaina ny fahatsarana ao anaty aseho iny ivelany. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga hiditra lalindalina kokoa ako. I Ananias tsy tiana lasa nirahana hitarika ny Saul mpakahala. Saul mpakahala jamba tsy mahafantatra izay tokony aleny fa zay olona tsy tia azy no nitondra azy any amin'ny tranon'ny olona zay nafiainana azy. Fa ny mahatsara an'Andriamanitra efa vova ara-paminaniana daholo na ny lalan'ny Saul ho tonga Paoly na ny planina pahiratana ny masony mba tonga azy hiratra. Fanontonana nampajamba azy fa fanosorana nampahiratana azy. Ny fanosorana ao am-pon'ny olona manana obéissance totale, manana fakatoavana tanteraka an'Andriamanitra. I Ananias tsy maintsy nanaiky na tsy tiany azy obéissance totale. Ny atao hoe fakatoavana tanteraka tsy hoe ianao manaiky amin'ilay zavatra tianao fa ianao ampany ekena amin'ilay tsy tianao anatanteraka izay zavatra asian'Andriamanitra ataonao. Niainga Ananias niala voamaraina ny akanjo jereny Saul jamba. Saul tsy tia azy tamin'ny voalohany fa i Ananias vao nijereny Saul olona tena tonga dia hoe mila ny famindram-pony zany no hitany masony. Hitanareo mba apety sy ampiflose na ampikoriana ilay fahasoavana dia mila manana pitié na famindram-po ho an'ny Saul aloha Ananias vao mipasy le fampahiratana. Mandeha aloha ny resaka izy ianao zany Saul teny an-dalana nisy fahazavana lehibe sy nisy aza matahotra fefa namangy amelohan'ny fotoana ny mpampianatra. Alleluia. Ny rahana zao ankehitriny zao ho eto aminao ary ny rahana ametra tanana aminao mba amerina indray ny fahitanao amin'ny laoniny. Saul mahirata amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nahiratra niaraka tamin'izay izy. Halleluia. Dia iza ny tavahitany liderany fa nankalainy no hitany voalohany. Tonga dia le lehibe mpanapaka ao amin'ny sekta nazarianina tsy tiany Saul reny. Azonareo io resaka conflit na hoe fifandonana ara-pampianarana io. Ary ny diso atsy ny marina dia mampivembena ny fon'ny olona zay tsy misy an'Andriamanitra fa ny amantarana ny fampianarana marina dia zao ny vo amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Miaraka amin'i Jesosy rery ihany ny afaka mela heloka. Ny manana an'i Jesosy rery ihany ny afaka andefitra. Ny olona manana an'i Jesosy rery ihany ny afaka nidry tena. Ny olona manana an'i Jesosy rery ihany afaka hizara fitiavana. Ny ankoatr'izay tsisy mpanao attentat daholo ny ankabeazany. Ao ve tsika? Noho izany miaraka amin'ny tompo tsy tsipoapoaka fa fipoahana. Tsy mareteka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Halleluia. Rehefa tratra ny fanotronana ianao tratra ndray mandeha tonga dia izy nametra tanany Ananias nahiratra Paoly. Zavatra nahavariana vitan'i Jesosy mihitsy nikasika ny Paoly. Saul tonga dia teo ny eo nitsangana dia andana mandefa pahiratoko. Afaka nataon'Andriamanitra zany. Fa izy Andriamanitra non, mila ampihavanina Ananias Saul. Azonao
ny asarobidi ny fampihavanana anao nanana fahadiova-po amin'ny olona anankiray dia ambony lavitra no ny fampahiratana ny masonao. Dia alohan'Andriamanitra ianao jamba famiavana tsy zay mahiratra famiavinavina. Saza jerena be ohatr'izany. Misy fanontaniana petraka ireo fangatsy ianao ralia. Efa izy zany ny vrai ralia tsy ny masona jamba-pahiratiny eto aloha eto fa ny fampihavanana zaraina anetsika fampahiratana ao anaty fahajambana. Nandray fahajambana teraka avy amin'ny fitokina amin'ny hery, mitoky ianao amin'ny herinao, misandrinao, mavita zavatra ianao, nefa iny mihitsy ny tian'Andriamanitra ho brisena. Mahafantatrareo, misy olona na ho faty azy ao anaty avinavina dia leony ny safidy alevina aoriana fahafatesana mbola very koa ao anatin'io fa hijoro izy amin'ny avinavina hatramin'ny farany. Fa izy Andriamanitra tamin'ny Saoly, soavaly ny tengenanao, voninahitra be, ny olona rehetra miororo vao tonga ianao, fa io mihitsy ny ampidaraboko anao aloha midina amin'ny tany, dia ny masonao atao jamba tsaratsara, dia avy eo any amin'ny toerana izay tsy tianao ny hitondrana anao, satria rehefa jamba ianao tsy manana soa antsony hoe zaho ary fa nao latsaky ny olona anaty kabonera dia mety satria tsy mahita. Noho izany lasa faible ianao. Toy Andriamanitra ao anatin'ny faiblessinao io ny puissanceko amin'izay hitratrevatreva rehefa avy eo. Satria nahoana tsy ilay safidy hitondrananao fa ilay anao mora tarihana amin'izay. Inona ilay endriky ny fitarihan'ny fanatiny hitondrananao satria belo loatra ianao. Pasteur Rodolphe rehefa mitory masika loatra, tsy masika fa zany no marina kinareo. Amen. Halleluja. Ny marina mitoriko aminareo zay le izy. Inona no ataoko fanoharana? Anao fanoharana inona ako? Noho izany tsika rehetra manananto ny mampanaiky ny ao anatsika. Aza miandry ampanekena fa eo amin'ilay côté tokony andraisanao fanapa-kevitra raisy le izy. Ty tsy ataoko tony, ty tsy mety, ty ohatr'izao, ty tsy mampalelo an'Andriamanitra, ty tsy mampahazo ianao fanahy masina, ty ohatr'izao, tonga dia raisinao daholo, ty tonga dia raisinao bon, ampahitany fanahy masina. Fa rehefa tonga eo amin'ilay fotoana iny ianao izy Andriamanitra hoe eo amin'izay zao rehefa nanapa-kevitra, eo amin'izay ianao tsy mety kosa aloha ny amin'iny fa fantatrao na voan'ny Saoly, Saoly mpanjaka. Niona izy Samuel, tena niona tamin'ilay olona tokony niona izy. Ny rehetra na Saoly mpanjaka ny Saoly mpanjaka dia tao amin'ny Samuel napetraka Andriamanitra. Tsy maintsy miona amin'ny Samuel izy. Niona tamin'ny Samuel izy, nosorany ho mpanjaka. Rehefa tonga mpanjaka amin'izay izy, dia zao adinony Samuel. Inona ny tao anatin'ny sainy? Samuel nefa ny mpitondra ny feon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tarataraiky Samuel, karaktery, joro amin'izay izy, mamonondry hitantsika. Raha taraiky izy Andriamanitra manomboka miseho endry amin'izay, ananatra Samuel. Ianao tsy mahafantatra inona ny natarany Samuel. Mety niran'Andriamanitra izy. Tsy anjaranao mihitsy no mikitika Samuel. Na ela ary izy, vao tonga. Aza miditra amin'izany. Ozy izy Samuel. Rehefa ela izy, Andriamanitra tsy ampiandrasina. Ny vahoaka miandry, lasa hoentin'ny fol. Raha voenao manana mentalité et caractère amin'ny gérer fol. Dia ho arin'ny olona. Reo gérenao reo ihany ny tsatoka ny lany voanao rehefa avy eo. Aza miraharaha izay mason'ny olona fa matahora amin'ny mason'Andriamanitra. Ozy izy, samby dina ny zavatra nitranga. Lasa raha fotoana tokony hampiorenana ny fanjakany ho mandrakizay. Lasa fotoana nararaka ny fanjakany ho mandrakizay. Toetra, toetra, avereno, tovodro ny tanana, toetra, tovodro tsara, toetra. Dia tovy amin'ny fonao ny tananao kavanana, ny toetrako, dia ilay toetry mifanaraka amin'ity ny fanahy masina. Ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Tsy hainao hoe zany lazaiko izany fa Saoly. Tsy miresaka anao fa miresaka ny Saoly. Amen. Fa fantatro ny toe-ponao. Fanaiky ianao an'i Jesosy. Tompo, tiako ianao. Amen.
Halleluja. Halleluja. Tsy nila kasiky ny tompo mivantana i Saoly fa nany asy no ilaina mba hampietra ny Paoly hiankina amin'ny ainany asy tsara mba hiavana aminy. Nataon'Andriamanitra teny an-tanan'ilay nankahalainy ny fanasitranana azy, ny fampahiratana azy. Dia ino ity teny ity? Niza kahalanao dia ho ala merci an'izay olona izay ny fiainanao. Ianao kristiana lazaiko. Raha vao mora makahala fo dia tsy maintsy eo ambany fahefana izay olona kahalainao ny fiainanao. Mody mandehandeha aloha io fa tsy maintsy ilazy foana ianao ny aparana. Pastera, tsy tiako izany. Dia sanatria ve izany dia eo ambany fahefan'ny pakerety sy eritrita. Tenenina akaikinao manana fahadiova-po hoe tsisy antony hanamarinana hoe fankahalana ao amin'Andriamanitra. Antonio antsika tantarako zavatra ianao. Lea nangalatra ny toeran-Rahely. Rahely ny tiany Jakoba fa tsy Lea. Fa ny fitany Labana, Lea ny nampidirina dia nanaiky koa. Aiza koa moa mody eo manaiky eo fa nitsiritra tao ihany izy mba toa nanaiky. Fa io zany mody resaka izy ty manady tely ihany avy. Fa mba toa miditra loviny dikany. Tsy marety akawa. Dia iny dia mitsotratsotra maraina amin'ny 4 izy tonga dia modina natao. Dia nandrasana koa dia efa mifampiarana daholo avy eo toka medovay. Ry koa tampona amin'izany. Dia i Jakoba zany amin'io sady manorika amin'ny teny Rahely. Fo maraina amin'izay. Izy ty. Dia zao ny zavatra nitranga. Raha nareo ny anontaniako, ry vahoaka malagasy, demokrasia ny resantsika eto. Anareo ny safidy, iza ny diso, le asa Rahely. Nareo mamaly? Le any diso. Fa zao, ny ombony Jakoba sy Rahely akala ny Lea. 2 contre 1 zany. Dia hozy izy boky ny Genesis. Andriamanitra niady ho an'ny Lea. Dia Lea nananaka fa Rahely momba. Satria noho ninona le nankahalaina any amin'ny position izay ankahalaina Andriamanitra. Nareo zany mitambatra kahalana io aleo fa za poraniana diso areo. Aza maniraka an'Andriamanitra hiantany any amin'le zavatra diso amina toe-po mitonantonana ao anaty fahakalana. Mengavy anao efa seho androany maraina mémoire ny fahakalana de A à Z. Asina toerana ho an'ny devoly zany. Zao mantsy zavatra hitranga aorian'ny androany marefy eo mihitsy eto hoe endany aminao amin'izay hoy ny Andriamanitra. Amen. Endany aminao Andriamanitra ary rehefa endany aminao izy tsisy atohatra anao zany. Fa zao fo. Foko anao anumbadio zany foko zany. Foko zianakina antutan foko zany. Misy andotra anao ka mararirary ny aina. Misy andotra anao ka mitritra tonitany karakaina. Misy andotra anao ka mararirary ny aina. Tsy ho tany karakaina, tsy ho tany karakaina, tsy ho tany karakaina, fa miboboboky any ranonaina. Tsy ho tany karakaina, tsy ho tany karakaina, mihinany ranonaina. Inona le afatra farany? Mamela matetika. Mamela matetika, oh, mamela matetika, tsy ho tratry ny andro miletika. Mamela matetika, mamela matetika, mamela matetika, tsy ho tratry ny andro miletika. Oh, kaletsy. Ay!
Hitanareo inona rehefa mitondra hafatra miolakolana fa tsy mahazo miolakolana fa manjary hoe na miolakolaka izy anao iran'izano e iran'izano na miolakolaka izy anao na miolakolaka adalotsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra halleluja tsara ane zao Jesosy tsika zao reto tena hafa mihitsy ny miaraka aminy amen halleluja tsika mahafantatra an' Jesosy foana hatramin'izay ny afantarantsika azy dia hoe pampahiratra ny masony jamba fa izy koa ny teny raha ny masonao mampirisika anao anota dia pitsero izy izy aloha teo ianao na sainy manala lify izy tsy anala magaga izy rehefa manatrika anao jamba fotsiny anao fa tsy misy esorona rehefa ianao na say manao li say loaranao li izy nasa lovakiko fa 70 lovakiko fa 70 tompo matotoko fa 5:9 fa raha ny masonao kavana no mahatafotoana anao amin'ny teny grika hoe manafotoana amin'ny testamenta vaovao dia mamandrika ny tena dikany esorialy iny ka rio afaka aminao maso esorina fa tsy jamba maso salama fa esory tsy vitako tsy vitako aleoko miova tsy marety kavalandreoandro aleoko miova ka ny hasarobidin'ny fiainam-pananao dia ambony lavitra no mirakla tadiavinao mirakla tadiavinao ambany no ny fiainam-pananao ianao sainy manongotra n'izy dia ndray Paoly ndray nataony jamba mihitsy ny raha kely Ananiasy Andriamanitra zany afaka milalao amin'ny olona manaiky azy hitanareo raha pakatoa Ananiasy dia ozy Andriamanitra Ananiasy novangiko Ananiasy mavitany eo Petera tsy Petera ny rahany Ananiasy Petera tsy na izy begety bebe foza izy tonga dia raha vohita teo raha voanontaniana hoe andao Petera andeha aniratra savy alao jamba ao aloha ianina maty ny ianina ohatrohatr'izay ny fomba Petera Andriamanitra Petera tsy mety ihany fa Ananiasy mety ary Ananiasy mavitany eo misy fotoan'Andriamanitra mahatoky ianao te hampiasa izy ny total obedience le fakatoavana tanteraka tianao ampiasaina mahafantatra mahaliana azy mahita fo pakatoa azo ny ampiasaina fa tsy tonga dia olona vonona no ampiasaina nefa tsy pakatoa aza mandingana makatoava aloha midiro amin'ny sekoly ny fakatoavana fa mijoro amin'ny sekoly ny fampiasana sarobidy no fanasitranana ny fiainam-pananao sarobidy no ny fananganana sy famelomana sarobidy no fahasalamana sarobidy no ny arena amen sa tsy amen ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aleoko ozy izy ho forako ny vision Saoly mba tonga ny masonao Paoly azoko ampiasaina amin'izay satria iny masony Saoly le mitirika olona hovonoana aiza hoe zato misy olona tokony hovonoa fa le mpivavaka reny masono mitondra azy ihany toy izy Andriamanitra tao jamba amin'izay tsy le masom-pandingana intsony fa ho tonga masom-pamelona dia lasa mitovy amin'ny masony Petera amin'izay rehefa mahita malemy mijerehanay satria ny masony varavarany tena Matthieu toko 1 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30 ny masony jirony tena ko amin'izany raha tsara ny masonao dia zava avokoa ny teninao rehetra fa raha ratsy ny masonao dia maizina avokoa ny teninao rehetra ko raha maizina ny fahazavana ao anatinao manao ahoana ny lehibe zany fahamaizina zany fanontaniana koa zany ina ny tiano tenenina ao anatin'izany tsika mila mianatra tsara ny sekoly ny fiainana manaja ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra miombona tsara amin'Andriamanitra hitahiro amin'ny fahatsarana ro zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika hampanaiky ny momba antsika akatoa azy zay ny angatantsika ny fanampiany fanamasina rehefa resy ratra ianao angatao ny fanamasina fa mety amin'izay
fa ny fandresendahatra ao mbola tsy hainy akory dia fanamasina ny terenao anovanao safidinao anova fanamasina. ao tsika Samuel voalohany toko 5:10 tsy azo tapenana amin'ny asa fanompona tsara tarebe ny toetra ratsy, tsy azo tapenana amin'ny fampiasan'Andriamanitra antsika ny zavatra tokony hovaina ao anatsika. Fa hoy Samuel sitrak' Jehova moa mifanaritra hodorana sy ny fanaritra hafalatsa-dra mihoatra noho ny miainy feon'i Jehova. Eny manaraka ny tsara noho ny fanaritra ary ny miainy ny tsara noho ny sabora noho ny ralahy. Zany hoe izay fanaritra sy kalitao omena ao an'Andriamanitra zava-poana raha tsy ny eloava ny fanolora tena tsara andrasan'Andriamanitra aminao. Zay mahatonga Mateo toko 5 milaza amin'ny Baiboly, mazava be ny teny Baiboly Mateo toko 5. Raha eo ianao andeha anao fanatitra apetra aloha dia ndana ataovy izay havananao voatery le izy. Satria ny fihavananao amin'ny hafa ambony lavitra no fanatitra rehetra izay ataonao. Noho izany misy fotoana ny kristianina mila miverina eo amin'ilay dingana anankiray anomboana miaraka amin'Andriamanitra ao anaty fahavononana ny joro sy androso vita fandinihan-tena. Tsisy azo zay fenana, tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsarana ianao no jereny volaka rehetra natao hoe rehefa miangonany amin'ny andro ny atongavana hoe vonano ataonao tsisy aza fenana, tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsarana ianao no jereny ndraiky an'izay rehetra natao hoe efa miatongavanao hoe na ianao miray na mijary mandraky izay. Tsy jaly zany ianao, averiko tsy jaly zany ianao mandrakizay. Ny antony anapa-kevitra zasy ianao. Amen. Rehefa ianao manome fotoana foana an'Andriamanitra, ahoana ary zany pastera, inona ary zany no ataoko? Tenena akaikinao, inona ary zany no ataoko e? Inona no ataoko? Ataovy zay inona no ataoko e? Valiana sa tsy valiana zany? Zao ary. Ny ataonao voalohany indrindra dia ny mitondra ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro. Mila manana fiainam-piombonana amam-bavaka amin'Andriamanitra ianao. Ahoana miseho an'izany? Hoentinao mihitsy ny fonao. Tia indray le izy tompo indray fa miala any le toetra angatao amin'ny tompo aloha mba ho asehony miariary hoe io le toetra. Ty resaka ty zany tsy resaka hoe tompo taio a voatonga amin'Andriamanitra ianao vola reny fahasalamana le mahasoa nofinao ihany, fa ty resaka izy fiatraikany amin'ny ara-panahy tonga no otronony. Amen. Hoeto amin'Andriamanitra tompo ty indray le toetra fa mialany tena tsy tiako toetra io Andriamanitra. Hoeto amin'ny tompo foana ny fiainanao ray manontolo, matsiaro zavatra anankiray izay ahako. Alleluia. Ny fivelarana sy ny fitombonao dia miankina amin'ny alalan'ny kalitao-pifandraisana misy eo aminao sy Andriamanitra. Ohatran'izy ao anatinao ny fahamarinan'ny teniny rehetra izay nilazainy taminao. Fa rehefa manomboka renao le teny dia mampitondra anao mambavaka, dia izay ny maneho hoe mangetahita marina ianao. Ninona resaka renao hoe tsoaka ohatran'ny manindrona anao reny, tanao letra manindrona hoe avereny kely riva le toriteny, dia misy le manindrona hoe zasay, dia iny hoentina mambavaka. Dia iny mahatonga ny Paoly milaza, ozy izy ny teny Paoly mananara mafy. Ao ambadiky ny fananarana raisiny, le fahindrina tafatoetra. Dia hoana fiseho an'ilay izy, lasa ny manakaiky an'Andriamanitra ianao satria zay le toe-po tena mangetaheta an'Andriamanitra. Mangetaheta ny toetra an'Andriamanitra. Mangetaheta izay ampifaly an'Andriamanitra. Dia ozy ny Exodosy toko 2:20-20 le many io natao loha. Fa rehefa Andriamanitra miteny hoe hoeto amin'ny fanatrehako, tsy lohatra amin'ny taranaka faramandimby.
Zany hoe tsisy zavatra mora loha eto ambony tany ka tsy azo tehirizina. Fa mahatonga le izy loha toetra. Mana maraina ozy Andriamanitra aza tsy azo tehirizina io. Efa maimbo daholo ny ankona rehetra masy ny fofona mana daholo. Fofona mana loha. Arina amin'ny maraina satria efa tenenina mbola hitanao fa toetsain'ny olombelona mihitsy ty manango io. Misy zavatra tsy tokony angonina fa angonina ny teny aza tao dia mbola atao ihany. Dia nefa avy eo maimbo fosisy Andriamanitra tamin'ny Moïse io many io ihany tehirizy ho eto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Fa tsy loha mandrakizay mba havaky io any ny Exodosy toko faha 9 ny 9 ka hatramin'ny 9 sy ny Exodosy toko faha 9 ny 9 fa hitantsika ny fahamarinana zany teny zany. Aloha lo vakiako fa mbola misy fotoana kely ihany sika. Aloha mihitsy aloha tsika hianatra kely any a. Exodosy toko faha 9 ny 9 kanefa tsy mba nanaraka ny teny Mosesy izy fa namela sisa ho tramaraina ihany ny olona sasany dia niteraka olotry zany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny many isa-maraina ny olona dia samy araka izay fihinany avy ary noho nafana ny andro dia levony reny. Ao tsika 7:30 io many io ihany. Arody Mosesy tamin'ny Arona maka vilany ka sy homana eran'ny vata omera ao anatiny dia apetrao anatrehan'i Jehovah mba ho tehirizina hatramin'ny taranaka roa fara-mandiby. Ny tehirizana n'le mana mora lany levona, ny tehirizana n'le mana mora masiso fa tsy azo tehirizina mpanahina ho an'ny rapitso hoentiny eo fanatren'Andriamanitra dia voatahiry. Zany ka indika ny fanatitra sy ny hampafolony sy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Rehefa connecté ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny zavatra anankiray dia voatahiry. Na ianao io ara voatahiry, ampanopoen'Andriamanitra tsara ny vatanao raha tsy voatahiry dia mijanona aza manompo fa tonga dia loha. Zay ampifandraisinao amin'ny fanatren'Andriamanitra dia voatahiry. Halleluja. Ohatrany koa ny teny Arona tena maina ka poranga io hazo io ay izy amigdala tsisy mifantatra fa akatena zany. Nareo hoe mieritreritra rehefa akatena dia mahita hazo mahitsy fotsiny dia efa mety alainy iny dia sorona ny hodiny dia matena anazy le fony iny mihitsy amin'izay matanjaka tsara fa tsisy tsony zany fa fony mandehandeha ohatrany hoe squelette vivant zany ohatr'izay zany le izy fa hazo fotsiny tena le any Arona io toy izy Andriamanitra hoe tao amin'ny fanatrehako nentina teo amin'ny fanatrehana tompy tonga dia nitsimoka nisy hodiny nisy ndraitrrehetra velona le hazo. Taitra daholo ay amigdala le izy na milolona tsara ay tsara amin'ny numéritoko fa 70 ny 120 ka hatramin'ny 720 nao vakitsikely mpandefa tsy mahafaty mamerina an'izany. Halleluja. Ny 120 ka hatramin'ny 720 ary Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely ka ny lohan'ny firenena dia samy nanatitra teny ray avy teo amin'ny araky ny fianakaviany dia tena 12 ary ny teny Arona dia teo afovoan'ireo tenyreo dia napetraka Mosesy teo anatrehan'i Jehovah dia teo amin'ny trano lain'ny vavolombelona ireo tenyreo teo anatren'Andriamanitra ary ny apitso dia niditra tao amin'ny trano lain'ny vavolombelona Mosesy ary indro fa nitsimoka ny teny Arona izay ho an'ny taranak'i Levy dia nanaroka sy namono le izy ka namoa amigdala ny ray alina monja. Azo dia petraka le izy ka ny tontolo rehetra ampiombonantsika communion amin'Andriamanitra dia voatahiry sy mitombo. Ary hitako le mofo 5 sy azan-drano roa nentina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tonga dia nisy multiplication mahatsiravina be ho an'ny devoly. Mofo 5 sy azan-drano roa navoky olona tsy ho 10,000 dia mbola misy ambony 12 inona sibika Jaona toko faha 1 20 ka hatramin'ny 5 ary azadino fa teo am-pihinana sy fiombonana vo nisokatra ny maso ny mpianatra roa lahy teny an-dalana amin'ny Luka toko 7:20 nangorangoraka be ny fony teny an-dalana fa tsisy fisokafana halalany tompo mihitsy fa teo am-pihinanana vo nisokatra vision-any. Resaka maso le izy ndray masom-panahy misokatra fa tsamba teny an-dalana toy amin'ny fahajambana amin'ny ara-panahy satria Jesosy miresaka amin'io dia hoana moa zany nareo amin'ny rahalahy reto andeha ho aiza andeha mana tanàna zay fa nga ianao tsy nafantatra ny vaovao ahoana dia tao tanàna ny nisan'ilay Jesosy avy any Nazareta nandrasana hitsangana ny olona rehetra miandry azy hitsangana izy nilozany natory zay dia nilozany mbola hoapasanao izy hatramin'izao na misy miaramila miampina ny fahazamakany fa tsy azo jerena tsony inona moa natao fa dia zao mandeha moa lalina rangava dia zany natao rangava zany rangava dia le fahasamary fadomelony tsy finoana eny an-dalana dia dio Jesosy mijery fa tena
raha mamaky baiboly no dia mahitany fony Jesosy tena hitanao hoe papa tsy tezitra tsy sorena zany fo zany tena ngatao reto tsisy resaka mihitsy hoe tsisy resaka fanesoana hoe ary nareo reto tena vendrana misy tsisy resaka ohatr' zany fa dia niteny fotsiny izy hoe zao ny zavatra misy dia ty dia nitantara teo dia zao ary niteneny momba azy tao misoratra masina dia nisokatra ny saindry zareo dia mahafinaritra be tamintsika eny tonga tany an-trano amin'izay aloha satria le fafinaretana teny an-dalana ny mbola tiany hotohizana ny an-trano mbola te andre mihoatra dia tonga tao an-trano amin'izay andao ranga miditra aloha fa ary Andriamanitra tsy miteny zany hoe zaho any aminareo isakafo ohatra zany foana izy hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalypsy ndana jereo izy tsy te hoe hiditra ao zany fa ianao mila mangetaeta azy mihaonana tendrombohitra mosesy mila mitodika fa izy tsy miteny hoe mety fa eto teo ambany azy terabinta izy mipetrapetraka fotsiny Andriamanitra le zanaka fanamasina fa i Abrahama mila niazakazaka miteny hoe misy olona reo ka raha ianao zany le olona hoe nivahiny araroasina andana fa tsy ampy ny hanina tsy zanaka Abrahama nareo fa zanaka Abimeleka daholo raha zany le toetra hanina kely mandery amin'ny maloto ary raha tsy fonao toetra le izy fa paster io zany efa tena parfait mihitsy monsieur parfait ny anarako raha zay aloha azo antoka raha zay lafiny zay azo antoka za zay mahatonga mama tsy mampamaritra na sambosa fa nareo ihany misy zarako sambosa fotsiny tamin'ny voalohany rehefa miteny hoe nona dia mahazo dia tonga ry amin'izay miatrika ny tribonaly satria tsisy toy ny vola ampiasaina azareo mipetrana io nanafako ny Abrahama raiko za tsy mahiakaniny zany alleloia alleloia satria alleloia fa zao zavatra mitranga zavatra miseho dia tsotra voanoditra tao an-trano ndao inana ary dia Jesosy nandray ny mofo izy ndry any an-trano mpianatra zany misy mofo foana mivakina le mofo mivakina le mofo nisokatra masony Jesosy tonga dia tsy hitany nanjavony izy teozy izy ny tompo hoe any zany lasy alleloia zay mivokatra le tsy fonina tany an-dalana teo dia nitodika hoana le izy tena dalantsika reo lahy tena tonga dia nangorangoraka be ny bava foa misy olona zany mangorangoraka be fotsiny eo mifanatren'Andriamanitra ny foa fa tsisy teny miditra mihitsy fa ndao ina mofo amin'izay fa zao taraiky tsangany eo toerana misy ianao afafainy amin'ny lanitra tanatsika miorakorama feon'Andriamanitra halleloia makasitraka anao zay dada malala misaotra anao zay noho ny fitiavanao mampisika anay mandrakariva ianao sy manaitra anay fa ny teninao dia te hampitoetra anay mandrakariva ho isan'ny olona miombona fo fanahy aina tena aminao mandrakizay Jesosy ambony lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatoavana ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra ny firaisana aminao ny fiombonam-pahamasinana aminao ny firaisana amin'ny teninao fo makatoanao mpanatanteraka ny sitraponao ambony lavitra noho ny fanasitana sy ny fahagagam-pampahiratana ny famerenana anay ao amin'ny lala ny fanetetera anaiky ny vitaria ny fanainao masina fa raha tsy zany tsy novaina ho tonga Paoly Saoly teny amin'ny lalany Damaskosy mampianarana eo anaty fiombonana ifankahita amin'ny Hasarobidiny zany ho fandraisam-piombonana amin'ny tompo anie iraisantsika mifankatoavana sy fanatanterahany sitrapon'ny latabatra zay velatra androany halleloia raisy ny mofo eny an-tananao Jesosy tompo tamin'ny alina zay namadia anazy dia nandray ny mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakina hoy izy tia nitenako izay vakina ho anareo zao nataovy ho fahatsiarovana misaorany Jesosy misaora tompo misaotra tompo ny avitiavanao misaotra ny fahafenonao eo amin'ny fiainako tia tompo akatoanao tsy misy fiapetra atao zany vavaka izany eo am-ponao te hiombona aminao amba azo aina ny vokatry ny fanato anatiko mampanekeko ny safidiko sy ny foko ray manontolo isotra amin'izay tianao raha mbola izy hitanao fa misy elanelina sy tsy fahatanterahana tokony hitsiny eo amin'ny fiainako tompo eto amin'ny nofo zay mafy indraindray
fandrivotra ny nofo sy ny fanahy tsy mahazo aina ny ain'Andriamanitra fa androany noho ny amin'ny teninao ka ny tenanao izay nanaiky ny sitrapony ray no aniko androany ampanaiky ny atom-poko mba tsy tonga hivoana amin'ny programa sy ny sitraponao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tahaka izany koa ny kapoaka ilay rano fanekena vaovao mariky ny famindram-po sy famelan-keloko araka ny teny tompo hoe tindrano fanekena vaovao izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo ka no vinareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny misaoraza. Misaotra tompo fandranao sarobidi ny pirofom-panehoana fa mifandray amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izay no ny famelan-keloka avy aminao sy ny fanamarinanao mamaim-poana makasitraka dada malalo manao mifakasitrahana mandrakizay fa any amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo misaora azy amin'ny fonao manontolo halleloja. Misaotra tompo misaotra tompo fa tianay ianao misaotra tompo fa eo amin'ny fiainanay ianao misaotra tompony amin'ny zavatra vitanao misaotra tompony amin'ny fahatsarahnao misaotra tompony amin'ny fijoroanao makasitraka tompo amin'ny zavatra rehetra amen. Dao tsika ity tanana mafy be ho tompo mahazo ho toerana fotoana amin'ny vavolombelona fotoana amirentsika ny voninahitra ny amin'Andriamanitra ary fotoana mifanaritra koa fotoana akasitratsika ny tompo anehoana ny fotsika eo anatrehany. Halleloja. Halleloja. Saorana ny tompo manana fotoantsika afaka manome voninahitra an'Andriamanitra mamerina voninahitra ny aminy amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona mangataka reto olona vitsivitsy reto mba anatony ety anoloana manome voninahitra an'Andriamanitra dada Dosedy vavolombelona hatramin'ny omaly moa izy ity zany dada Tohery taty Alisa dada Toriry dia dada Junias afaka mba manatony ety tsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Mariana manokana fa rehefa namaky an'ilay vavolombelona dia hitako hoe tsy popoaka ilay izy fa fipoahana. Halleloja. Fipoahana voalohany efa voniny dada Tohery dia ampandrosoantsika izy nahita fity teo amason'Andriamanitra fipoahana voalohany tantarao. Entoko lalina be ny fitiavan'i Jesosy fa azo takatry ny saiko mihitsy. Misehatra ny asako moa zany dia matetika asaina foana zay mamonjy fivoriana ivelany. Noho ny Covid dia tsy nisy izy. Efa nisy voamana ihany tamin'ny 2020 fa voasaka Covid. Dia 2021 tsy nisy. Dia za zany efa faly tsy mivoaka fa tsy dia tena mahaliana loatra zany le mandeha matetika any. Mampistressy le mivoyage lava be. Dia nasaina indray zany tamin'ity 2022 ity. Tonga ny WhatsApp moa zany ny fanesarana amin'ny lehibe any ivelany any dia tonao vaccine ve anao izy izy? Le faso ny passe vaccinal anao le kary zao manambara hoe vita vaccine. Za zany efa tena resy lahatra be mihitsy tamin'ilay izy. Dia sikiry zareo foana zany dia nataoko le izy. Efa nataoko le vaccine dia nefako le passe vaccinal dia tsy ndrara iko zany ny toeny. Tena nanao baolina zany zay niaraka tamin'ny pasteur. Dia za tamin'io voaherinandro amin'ilay vaccine dia le talako zany tena nafinaritra be mihitsy. Dia nandeha le baolina dia mipasy baolina tamin'ny pasteur dia maty amin'ny pasteur le baolina. Faly be pasteur dolo fa zany merci dato sady nikapohy mafy be le talako le natao vaccine. Nararo be mihitsy le izy. Dia zao nefa ny teny soroko n'Andriamanitra tsy nahavariana be. Zay no nampijanona le manentaina rehefa avy eo. Janona le manentaina ny alina iny. Na Ezra zanako ary papahotra ny nanao tare ratsy be mihitsy. Satria fantany ao le vaccine zany. Dia fa tsy haiko hoe raha manao vaccine dia makaiza ny pasteur kapohany. Fa tamin'ile anao baolina zany nety ilay satria za tsy nieritreritra izay. Dia mitoy ihany moa zany le resaka fanasana dia za zany tsy dia tena nazoto be zany dia tsy mivakilo mihitsy. Dia nisikiry zareo indray dia efa manao demande ve anao izy ny visa. Fa tsisy consulat eto satria toerana zany tsy manana consulat eto. Dia za zany tsy vakilo hoe tsy lasa azy zany. Dia sikiry zareo dia misy mitady consulat mihitsy zany eran'ny any ivelany any zany misy olona vakian'Andriamanitra mitady consulat.
dia manolotra ty amiko aty efa nahitako an'sio lazy efa lefaso ilianina anao dia ataovy daholo ny taratasy rehetrarehetra dia sady manao aina azy zany tena tsy dia tena rototra be zany amin'ilay izy fa dia ataoko fosiny ilay izy dia nalefa an'izao daholo ny taratasy fanasana izy misy taratasy fanasana ilay izy a etoana daholo ny frianao ny tranonao ny sakafonao etoana daholo tonga daholo ny fanasana zany avy any amin'ny mpampiasa dia nisy taratasy tokony ilaiko zany eto manambara amin'le mpampiasa eto zany tokony ame taratasy hoe voamarina tokoa fa izy dia miasa eto Antananarivo a solon-tenan'le orinasa dia olakolana teny zany le olona ny olakolana teny seka tsy hanome izy zany dia miantso azy daholo na ny any Afrika na ny any Frantsa zany hoe fa maninona ny tsy omenao ny hery le taratasy dia maly izy maly le miantso ahoana moa zany inona nataoko ohatra mody fanina be zany zaka moa zany mody fanina koa samy mody fanina zany dia nalefany any izy dia nahavariana be ao tanatin'le mail nalefany a tsy le taratasy eo sy ny nalefany ozy izy misy mail roa nalefany dia mail voalohany hoe adiniko ny tena tao izy fa nisonitra ny karamanao fa nanomboka janvier teo a fa régulariser-ko amin'ny faran'ny volana dia zako zany tora besaka fa voaraina formation zay fotsiny za sy ny teny zavatra be fa le any amin'le taratasy zany no tsy haiko dia nalefa le taratasy a dia zavatra mahavirina be na misy lala zany toran'Andriamanitra atsika mety tsy ho tiatsika le izy za sy endran'izay foana tsy tiako le izy amin'le enile nofa mandra hoe tsy tiako a fa teren'Andriamanitra ianao any satria misy zavatra miandry anao any dia rehefa manaiky tsika le zavatra sy le lalina sy tika andehanana iny tena tsy ho takatry ny saina misy ny vokatra ao ambadika le izy dia raina Jesosy to Alleluia. Fipoahana faharoa dadosedy a manasanao dia tantarao amin'ny fomba fohinana nataon'i Jesosy a voninahitra ho an'i Jesosy riany ijoroana fahavolom-belona fa nisy fotoana zany asa tamina toeram-piasana ray dia le izy a miditra amin'ny valo dia mirava amin'ny dimy dia rehefa zoma hariva dia mirava amin'ny dimy dia nefa tsika eto miditra amin'ny efatra dia tara foana makaty dia rehefa sabotsy maraina indray a miditra amin'ny valo zany hoe tsy afaka makaty indray fa tonga dia any am-piasana dia tonga teto amin'izay dia nisy fotoana sabotsy maraina indray mandeha zay dia zandrinay andeha nahatrika aty dia tonga tesana natitra anazy zay hoe za ve zany dia eto a dia tsy andeha natrika sabotsy maraina fa andeha ho ato dia zay any aloha ny any am-piasana tsy maninona tsy haiko hoe nisy tsy fahendrena kely ngamba tamin'izay dia tamin'izay dia nangataka tamin'Jesosy hoe Jesosy a tsy mety amin'ny fiarahako sy ny fanompoko anao ty asako ty fa mila liberté kokoa zany ahafahako manompo dia nandeha ny fotoana indray maraina izay atao ray volana tsy nisy ray volana tao anatin'ny volana iny ihany dia indray maraina izay andeha hiasa dia kamo be aho maraina tamin'ny fito maraina ozy izy zokinay efa ngahy ianao tsy andeha hiasa dia zaho mbola tsy tara fa mbola tsy tara zany fa tsy maninona tamin'ny valo indray nefa amin'ny valo miditra dia izy vavanay efa ngahy ianao tsy andeha hiasa dia izy hoe fa maninona marina moa za zany raha tsy mandeha miasa tsony dia tsy nandeha dia nandeha fasako miasa tany am-piasana hoe tsy andeha ho zaho tsy asa tsony fa janoko amin'izay ty asa ty dia teo aho zany dia lasa sanitra hoe inona zany ny asa ataoko dia ahoana dia nisy tiany moa zany reko hoe raha momba anao a tsisy atahoranao an'izany fa tia le zavatra nangatahanao nisy fotoana dia fa io le izy hoe efa nameko anao dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nety le izy dia faharoa manarak'izay a rehefa nety indray le izy dia variana nandeha be loatra indray a le asa namen'i Jesosy manaraka za lasa miasa tena dia mandeha be loatra indray le izy dia avy eo a lasa variana tany indray dia tsy nisy fotoana indray dia miteny indray Jesosy hoe aiza izy le fotoana misy tendrena zany hoe aiza le fotoana nameko anao fa tolozanao mandeha indray lasa tsy manarika azy mahariva indray ianao fa mamonjy rendez-vous no lava dia taraiky any dia voninahitra ho an'i Jesosy fa maverina indray a dia faharoa manarak'izay indray a taloha manao 10 foana tamin'ny asisam-bolana dia manome 10 foana dia avy eo a rehefa nitahina tamina miasa tena indray dia ohatrany hoe misy feonankiroa zany hoe aprimo fa ilainao foana aprimo fa sao dia tsy hisy tsony io zay feo zay dia
avy eo izy misy toritenin'ny pasteur zay resaka alliance le izy resaka dimy sy fanatitra dia tia ho zany izy teny manindrona sy manakitsako hoe za tika zany mitahiry an'izay an' Jesosy. Dia nisy fotoana izay nangonina rehetrarehetra le asa lasa tsy mandeha ntsony fa mikatso le izy le nangonina lasa melany any dia soa ihany fa nisy le toritenin'ny pasteur iny dia namerina tao anatiko hoe ameo zay an'Andriamanitra fa iza tehirizinao ny anazy. Dia ny somme moa reko ohatrany hoe somme reko hoe tia atao dia miverimberina le izy dia nalaiko zay tany dia noza hoe ameko an' Jesosy ty fa an' Jesosy fa nenahy efa lany efa rira tao anatin'izay voninahitra ho an' Jesosy fa miverina daholo le client rehetrarehetra. Dia faharoa manarak'izay nisy fotoana narary mamanay narary mivoto ny lohaliny anankiroa dia namidina totoatra ary izy dia mintsitra ny lohaliny tsy afaka mandeha fa mivoto dia ozy izy hoe tsy maintsy andeha dokotera izy fa sady manakitsako daholo mivatako lohaliko mivoto tsy afaka mandeha dia zany mila vola indray zany zay hoa dia ny arivan'iny avy nanarika zoma hariva taty dia ny arivan'iny dia tsy natory tany amin'izareo fa natory nitokana tany amin'ny terasy dia za tsy nieritrehitra hoe hivavaka ho an'le aretina fa hoe mila hoe zay moa zany hoe vavaka foana isaka hariva alohan'ny atory. Dia tao anatin'izany mivavaka iny tonga tamiko atao amiko hoe mivavao mamanao fa tsy mila voly zany ianao mandeha makany amin'ny dokotera hoe hitondra anazy any amin'ny dokotera. Dia mivavaka hoe Jesosy efa vitanao fanatsanana dia kapoka taminao nanatsanana anay tsy andeha andany vola ho any amin'ny dokotera amin'izany mihitsy fa hainao zany. Voninahitra ho an' Jesosy fa marina an'iny le izy tsy naninona ntsony fa afaka soamantsara. Alleluia. Dia fa mafy ianao an' Jesosy zay le fakatoavana azafaly mitehaka fotsiny fateneniny akaikinay mandoava dimma hoe alleluia. Fipoahana manaraka taty Alisy roa taona izy nangataka viza ny hafarany tonga eto an-tanindrazana izy doublé zavatra voarainy aloha izy hanazavany détail an'izay. Voninahitra ho an' Jesosy reny ihany nijoroako vavolombelona eto nisy zanako mipetraka any ivelany dia fa elaela ihany izy io ny tany dia efa naniry ihany ny mba hoe hamangy azy ihany dia tamin'ny faran'ny taona 2020 nangataka viza hoe mba handeha ho any dia tsy nahazo fa refusé. Dia tonga indray ny 2021 dia namerina nangataka indray dia le viza moa sarotra vao mahazo azy dia hoe andao atao fofozy ny zanako ataovy 12 jours izy ny angatahany eny dia mba mahazo neny fa sao dia refusé indray dia nalefa ny viza dia mivaly le viza 12 jours ny nangatahana 30 jours nomeny dia voninahitra ho an' Jesosy. Dia rehefa azo indray le viza dia hoe andeha jerie ara fa manomboka rafaka pitso ny viza dia mifarana ray volana nandeha nitady be tsisy tonga tao amin'ny Air France dia Air Mad dia hoe afaka ray volana vao misy be dia tena hoe ketraka dia ahoana tany Jesosy tapitra ny viza vao misy plasy zany dia teo vavaka dia ny andro efa maizina be tao amin'ny Air Mad dia antso le olona hoe avianao aty fa misy plasy ray ty mandeha rafaka pitso mety aminao ve dia hoe mety nisaotra Jesosy dia teo zany dia nanotry ny Jesosy tamin'iny tena hoe fanotronana satria efa hoe tsisy plasy tampoka teo hoe rafaka pitso tsisy ny homanana akory fa tonga dia nanomana valizy dia lasa dia teny ambony avion ara ny plasiko tena hoe teritely saotra Jesosy fa eto zany ny toerana nametrahanao nefa rehefa nidy le avion hoe tapitra ny olona eo ampita eo akaiky ny varavarakely misy plasy malalaka be afaka hitsorana tsara dia voninahitra ho an' Jesosy fa tena tsy nivonto ny tongotra eritrereto hoe 10 heures de vol zany ianao lava be makany Majungary reo tongotra anankiroa reo tena mivonto be tamin'ity tonga tany tena hoe tsy nivonto ny tongotra tena voninahitra ho an' Jesosy. Dia tany indray ozy le zanako hoe tena tahin'Andriamanitra ozy leny fa taty ozy izy tamin'ny heritaona ohatr'izao tena nirotsaka be ny lanezy tena tsy azo ivoahana mihitsy nefa noho ny tonga ty ozy neny tena jereo masoandro mipoaka ozy izy za olona frileuse be mihitsy tsy mahazaka atsika nefa tena hoe zakako le izy afaka nitetitety zavatra maro be zay tany dia voninahitra ho an' Jesosy rery ihany.
dia ho an'i jesosy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany. adiny ny tantara teo fa rehefa nody izy a dia nioatra mbola nisy fanontronan'Andriamanitra tena hoe mahagaga io Andriamanitra io. Za zany tia pahery antsika rehetrarehetra hoe marina miteny ny Andriamanitra, tena hoe avotsory amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao fa tena manotrona izy. Za zany mitondra entana olona, tena hoe entan'olona be dia be rovalizy dia kiraro daholo io satria sendra le solda tany hoe mba hoeto reto dia rovalizy ny entan'olona netiko. Tonga teo amin'ny aéroport aho tsy nalala ninina mihitsy aho fa ozy nalefa ny scanne dia ozy le olona teo amin'ny douane hoe madama 7 paires de chaussures ihany ozy nidroanao. Dia teo aho zany voakaky be mara efa izany izy ity dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe tafavoaka soamantsara, tena hoe fanotronan'Andriamanitra fa tokony andola amandy be mihitsy aho zany satria hoe commercial le izy raha ohatra hoe kiraro vaovao rovaly izany no entinao tena voasazy ianao. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra fa nanotrona anahy izy teo tena hoe tafavoaka soamantsara. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Oleo dia nandola amandy izy dia amandy dosy ny netiny. Alleluia. Tatoriria koa nisy fotoana mifanena amin'ny Jesosy teny amin'ny vavahady. Efa fotoana efa nanahirana fa fanena amin'ny Jesosy teny amin'ny vavahady izy dia io zoky malala. Ya, fa miaravatsika menakavy nazo anahy moa zany dia Covid. Ary forme grave le izy, mba tsy ilazana hoe raha mbola misy ny très grave dia très grave. Ny vatiko moa zany ngamba zany mety tsy nahatonga anazy teto fa aza miteny an'izany Covid zany nefa tsy maintsy tenena le satria zavatra maladie du siècle ozy izy ny fitenenana. Betsaka ny efa voan'izany. Nazo anahy tompoko dia Covid dia nitsaboana tao an-trano ny tena tsy nieritreritra akory fa sady fampitana hevitra ihany moa zany eto hoe rehefa sendra voavoan'ny gripa sy ny karazany dia manatona ny dokotera fa izay ny fitomboany. Dia ny tena moa nanao sport ary isoran'Andriamanitra fa izy ny hany tena dia taoko ny hoe eritreritra amin'ny maha-olombelona raha tsy nanao sport zany dia mety efa vita raha izay ny fiteny azy. Dia nazo any tena moa tamin'izany henjana be fa sous oxygène nandritry ny fotoana maro mandeha kely ny toalety ao an-trano ohatra ny ngamba ataoko hoe miala efa metatra fa tonga dia sepitra ianao ny sécurité natao miambina tanàna izy roa mifandimby isan-kalina lasa tsy miambina tanàna fa miambina ny tena ao amin'ny couloir. Enjana tena enjana. Dia tamin'ilay oxygène moa zany ny tenin'ny docteur hoe misy fotoana ozy izy rehefa mahazo ainy ianao dia tsoay le tuyau dia matory fotsiny dia rehefa tadosepitra dia apetraka. Araky ny tenin'ny pasteur miamina teo dia teo no niseho voninahitr'Andriamanitra. Nitsoaka tompoko ny oxygène, tsika maha-olombelona dia mampiditra rivotra dia mamoaka rivotra dia le fomba fiainana. Fantsoahako ny oxygène dia mivoaka ny rivotra tao anatiko. Tena mivoaka zany hoe mi-expiré zany fa tsy afaka mi-inspiré intsony. Dia za mi-expiré iny tena tsapako mihitsy hoe misy fiadanana be ao anatiko. Nefa ianao zany raha mamoaka rivotra tokony sepitra. Tokony tonga dia hoe tsy afaka mi-inspiré mampiditra rivotra sy mamoaka. Fa mivoaka ny rivotra ao anatiko dia ny fiadanan'Andriamanitra tena tonga dia ohatran'ny sambatra be zany nefa ny rivotra mivoaka. Au lieu de mijaly zany dia sambatra be. Ny afatra tian'ny tompam-pitana hoe anahy ny aina, zany name ny aina dia za maka ny aina. Fa tsy nitsinitsika olombelona fa inona voakako io ny rivotra fa mbola mitahanao fa mbola tiako velona ianao. Zay aloha zany ny anankiray. Dia faharoa voaingana moa zany dia le sécurité ao aminay dia manampinampy anahy eo dia nidino ny varavarana. Fa maninona hoe nidino lahy, mila tsy nele fitenana fa izay moa zany fomba fitondrana eo. Fa maninona nidino lahy ny varavarana sao dia mangatsiaka raha miseho izy izy. Voay aho fa sao dia very lafa mbola voan'ny Covid ary dia memo izy. Dia tapitapika teo dia me izy dia le fomba fimezana zany signifikatif be hoe misy zavatra tiany ampitana. Fa inona ao mezan'la
enjana ramose tamin'ireny ozy izy fa ianao ngeozy izy misakafo eompandriana fa ianao miondrika iny ozy izy tena mangany dia na zay sy Romeo ara miala tsy fa voateny le sécurité ray zany na zay sy Romeo ara ozy izy miambina anao eo fa tena matahotra ihany koa hoe ary raha mifindra-ty amintsika ny Covid-ny ramose dia ahoana koa mivady aman-janakitsika fa dia no fitahin'Andriamanitra tompoko a dia sady tsy voan'ny Covid ry zalahy no sitrana somatsara ny tenako. Ny afatra tiako ampitana tao anatin'izay fotoana lalovak'izay a amin'ny maha-olombelona moa zany dia nisy ny adiady kely na amin'ny fitandremana misy any tena na ao anatin'ny fianakaviana dia namela ny heloka ireo ataoko hoe mpiray finoana amiko sy ny fianakaviana ny tena anisan'ny nasitrana koa zany ka tsy keto ny afatra tiako ampitana dia izao araka ny tenin'ny pastera teo a aza mitana lolopo a mamela ny heloka rehefa tonga ny an-trano a fa ny amaranako azy hoe tamin'ny fotoan'andro teto moa mifatin'ny tompoko laromilona kitana telo tamin'ny fotoan'andro petraka teriny tena dia mba tonga asaina ny tena satria mpakafy azy ihany zao nefa rahantsika zanak'olombelona nalaza ny kitana telo zany ho an'ny tanora ankehitriny dia ohatrany hoe mahaly eo kanefa dia teo mifatin'ny romilona dia hoe mpakatiava fa dia sala amin'ny romilona sala amin'ny olona maty rehetra ihany nefa rahantsika voninahitra ho an'i Jesosy irery any tompoko. Alleluia. Tsika moa avy vao nandray fanasan'ny tompo teo a dia vavolombelona farany a tatozy ny asy a misy fiantraikany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny vavolombelona izay tantarainy voninahitry ny tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany a ny joroako vavolombelona. Izay moa zany a misy le miray saina mivavaka ireny dia nisy ray aman-dren'ireo ankizy ireo a marary any ambanivohitra lavitra be izay ny ambanivohitra Nalavory misy an'izay Soronono izay dia izy io a tratrany nasian'ny olona asany devoly elonan'ny olona zany zareo a dia tratrany voakanina dia tsy mahina-kanina loatra zany fa ao anatin'ny mivavaka amin'ny alina moa zany a par telefona dia tompo membonahitra fa izy ny asa tonga dia nisokatra amin'ny vavony dia lasa nirina-kanina be izy raha izay dia vo tamin'ny herinandro mahery teo zay a nandeha nidina tany amin'ilay toerana mihitsy ny ahako dia rehefa tonga tany a dia nitondra le ohatra le fitondrantsika fandraisana reny a dia nitondra le mofo kely a dia natao anatin'le siasy mila kely izy mba voatahiry satria lalana mandeha makany a raha hoe miala amin'ny enina sasany a mandeha bisikileta dia amin'ny roa sasany vo tonga mandeha bisikileta dia zavatra nitranga dia rehefa nivavaka arivo zay a amin'ny alina dia nanao fandraisana tarihan'ny tompo anao fandraisana zany tamin'ny andro voalohany sy faharoa tsy nanao fa tamin'le izy nanao fandraisana dia rehefa teo a dia ny zavatra nitranga dia izao rehefa le vakina le hoe izao ny tena nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro a dia mipotra ny devoly hitan'le maman'le ankizy mipotra ny devoly dia miala tsiny moa amin'le fitenenana fa ozy le devoly matso anazy a maka le endrik'le olona ao ambadika ao a dia mamosavy anazy zany potra teo tsy tononiko ny anarana sendra misy mitovy anazy dia raikitra zay ny anaran'le olona dia potra le olona zany dia aza mihinana amin'iny tena izy miala tiny a velona zao tena mihinana an'iny izy eo a zany dia vita le fandraisana tonga dia natsapa tena zavatra hafa mihitsy nisy a tonga dia sitrana tanteraka foana ny herin'ny maizina dia manarak'izay koa tao anatin'io taorina ny fandraisan'io ihany koa dia mbola nitoy mivavaka izay dia tanàna Nadaly moa ny any dia za fa fantatro tsara hoe Nadaly zany a tsy manao nininina raha tsy miaraka amin'ny fanafody gasy a sy n'izay ataony rehetrarehetra dia zavatra nitranga dia reko le herin'ny maizina dia nantanika io a da koa zany misy zavatra hitako sokafan'ny tompo zany masoko meny tompo opportunité misy olona eto aminareo ohatra n'izao ohatra kelikely masony dia ohatra mitilika be masony ilany a eo izy
dia asantevolo azy zany dalo zany tsy mba mamaky tranon'olona mamokaomba ka tsy manao asa maizina fa tonga dia mivoaka tokotany mivavaka amin'ny teny tsy fantatra olona matahotra tsy haiko ameny tompo fahasahina fa nahita jiro mitsilitsilo dia lasa nandositra zany dia ny tompo miamboninahitra izy manao zany zay le hery mivavaka amin'ny alina sady fandraisana dia apiko kely le izy le hery mivavaka amin'ny alina satria nisy toroteny teto hery mivavaka amin'ny alina janvier 14 angamba izay 15 dia vavaka ho an'olona nasiany olona santevolo tsy mety teraka ihany koa zany mpanampin'le anabaviko an-tany Mieritsetosika rehefa herinandro izy manomboka 15 izy manomboka mety jaza ny alarobia iny izy mbola tsy teraka dia ny dokotera zany efa ohatra hoe tena tsy hevitra tsony zany dia ahoana zany ty mety ho faty ankizy ty zao nefa zaza faharoa le izy dia io mba hivavao izy sendra nandalo dia nametra tanana ankipiny tonga dia mihetsika le zaza ohatra andeha hiteraka amin'ny atoandro vao miala le tanana vao mijanojana kely eo dia tsy mihetsika indray le zaza dia nanao alim-bavaka moa zany taty Antananarivo tadidiko tsara tamin'izay dia tonga dia nakao amin'ilay salle d'accouchement izy dia za mivavaka dia le anabavako zany efa kivikivy kely mihitsy hoe ohatrany hoe rarazy izy ty dia zavatra nisy za mivavaka dia zareo nametaka sireo manasiana ocytocine mba hiasa aingana le izy le contraction dia hivoaka le zaza fa Jesosy haingana zareo mametaka ocytocine vita mivavaka nataoko voninahitra ho an'ny tompo tonga dia teraka le zaza dia le ocytocine no tokony hoe afaka tsasakato vao miasa am'le sérum dia izay le hery mivavaka amin'ny alina mandresitsika miaraka amin'i Jesosy ho azy ireny voninahitra mandrakizay tsika teka mafy an'ny tompo voninahitra tompo rery ihany alleloia da tsika iaraka hitsangana iteran'Andriamanitra izy antao ambadika izany fahavolombelona rehetra zany alleloia andao tsika eo rekorakoraka mafy ho an'i Jesosy alleloia ndao ataontsika ambony tanantsika rehetra teranao zay Jesosy ianao ny tao ambadika izany zavatra rehetra nitranga teo zany Jesosy misaotra Jesosy alleloia ndao iarakiky alleloia amin'ny hira fiompiana amin'ny hikam-pifaliana amin'ny heriko rehetra amin'ny heriko rehetra amin'ny hira fiompiana amin'ny hikam-pifaliana amin'ny heriko rehetra amin'ny heriko rehetra urakuraka mafan Jesus zay mpandresy rehetra ao urakuraka mafan Jesus halleluia amin'ny antsapiderana amin'ny fety sikorana amin'ny foko manontolo amin'ny foko manontolo Jesosy amin'ny antsapiderana amin'ny fety sikorana amin'ny foko manontolo amin'ny foko manontolo hirao 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 hirao
zay le tiaka ho any Jesosy e ataovy ambony tanatsika orakoraka mafy ho any Jesosy e Jesosy irery ihany Jesosy irery ihany no medico dell'anno non vuole e totale Jesosy irery ihany alleluia Jesosy irery ihany no medico dell'anno non vuole e totale Tô iara que sou do an Jesosy idira quanao idira quanao idira quanao Jesosy Urakuraka mafy Jesosy Dao tsika orakoraka mafy eo ampanjaka atsika avereny zao hoe velona Jesosy alleluia ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika hisaotra ny tompo fotsika manontolo okakasitraka azy ny fanahintsika hiteny ao anatsika hoe makasitraka anao Andriamanitra misaotra fa mahatoky foana ianao mahatoky loatra ianao tsy takatry ny sainay ny zavatra rehetra fa ianao mitoetra mandrakarivo mahatoky amin'izay zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay voninahitra ny eo anao ny amin'ny fanambarana ny amin'ireo karazan-javatra maro izay manginao mikasika izay amantananao eo amin'ny fiainan'ny olona anovanao sy anangananao ny tsirairay avy voninahitra ny eo anao rery mandrakizay aoka amin'ity marain'ity Andriamanitra ny olona tsiray avy izay tonga eto andray zany avy aminao isa batan'olona ho anisa mpianakaviana ho anisa tokantrano ho an'ny tsirairay avy Jesosy eo na ny lavitra na ny akaiky na ny any ambadiky ny FB Andriamanitra naiza toerana misy an'izay olon'izay fanirianay tompo ny onany manokana aminao dia aoka iseho ny voninahitrao eo amin'ny fiainany aoka iseho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainany na amin'ny fiainam-panahy zany Andriamanitra na amin'ny ainy zany na eo amin'ny tenany zany ny fahafenona maha-olombelona azy aoka tsy ary izy fa tsy rery fa hotroninao manakarivo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandraisa ianao mikasika avy amin'Andriamanitra aoka ny tompo hikasika anao aoka izy anatanteraka ny rehetra mombanao androany avelao tanteraka sy fitsoro azo ny mombanao ray manontolo fa ny fimbonantsika tena sy rata amin'ny tompo androany entsika ilay vavolombelona momba ny fandraisana teo aoka ny fiombonantsika amin'ny tompo androany hitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika velona indray tsika androany ny dikany satria niombona tamin'ilay velona mandrakizay tsika mandehana mody fa velona ny mombanao ray manontolo velona ny fanahinao velona ny ainao velona ny tenanao velona ny fiainanao velona avokoa izay mahakasika ianao ray manontolo satria ho Jesosy velona dia velona ihany koa ianareo raiso ny fahasoavana melombelona ny mombanao ray manontolo raha misy zavatra maty ao anatin'ny vatanao didina ny avelona zany amin'ny anaran'i Jesosy ninona raraka sy very rehetra averina amin'ny lohan'indray tsisy fafambaraka zany na vaovao ratra eo amin'ny fiainanao miterinandro ity andre ny vavolombelonao sy ny voninahitr'Andriamanitra hitrangy eo amin'ny fiainanao zahay ary ara hifaly izay me voninahitra an'i Jesosy ny amin'ny famonjem-panahy ny amin'ny fiadanam-po ny amin'ny fahatsarana sy fahasoavana ny amin'ny famalian'Andriamanitra vavaka ny amin'ireo kasom-panontolona amin'ny fomba tsy takatry ny saina maro samihafa anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alala ny fisian'ny fiainanao zahay satria hiaso amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandehana fa mety ny zavatra rehetra iza no milaza aminao fa ho raraka zany ianao tsy ho raraka zany ianao mandrakizay
mandehana fantanan'ny tompo mahery ombanao naiza misy ianao ny anjelin'i Jehovah itompo manodidina anao ninninona tanterahanao dia mela marika Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izy niaro anao, izy nijoro amin'ny bangy eo amin'ny fiainanao, izy nikarakara anao, izy manokana lalana fampahitana fitio eo amin'ny fiainanao, izy no mikarakara amin'ny antsipiripianao ray manontolo, izy mampitsombatika ny zavatra rehetra ho tsara lavitra, mandidy ianao eo ambany fitahiana Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ny tompo amin'ny tanam-pahavokarany mikasika ny zavatra rehetra momba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka iaronareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alleluia. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Misaotra ny teknisiana, misaotra ny korala, misaotra ny tsirairay avy ny anaty tosa ny fotoan'androany, misaotra antsika iray avy koa izay nasaina androany tonga soa matsara eto amin'ny fanotronana. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo.